And there's nothing can satisfy that thirst that's in a human being until God comes in. He must have afatra mitoriny mpaminany William Marion Branham mitondra lohateny hoe etaeta ny 27 septambra 1970 tao amin'ny Grantway Assembly of God tany Tucson, Arizona, USA. Don't shake hands with the preacher and put your name on the book. If you're thirsting for God, there's only one thing to satisfy, that's meet God. Miarabanareo sakaiza manana tombontsoa sika raha eto zao arivo zao fandroany ny atongavako ato amin'ity Grantway Assembly ity eto amin'ny rahalahy malalako maka amin'ity vondrona mahafinaritra eto ity de reto kristianina tafangona avy amin'ny fiangonana isan-karazany reto rahalahy Livelle ary vao nifanena tamin'ny rahalahy anankiray ateto zay sakaiza ny rahalahy FF Bosworth akaiky kanefa tsy fantany akory hoe lasa ny amin'ny tompo rahalahy Bosworth hoia ohatrany hoe nifanena tamin'ny Elisa nanondraka ny tanan'ny Eliny tenako fa tany ampita izy ireo ka tsy fantany fa nandeha iona amin'ny tompo rahalahy Bosworth tamin'ny fa 420 taonany. Tiako ankehitriny ny araban'ireo olona mifandray amin'ny telefônina amintsika anio arivo manerana ny firenena ny any Californie lavitrany hatrany New York sy Texas sy faritra maro eto amin'ny firenena ny any Maine hatrany Californie fa manana fomba fifandraisana amin'ny alalan'ireny telefôny ireny sika fitahina lehibe tokoa zany ary efa hanambara tamintsika nolazainy ilay sakaizatsika mahafinaritra rahalahy Peregrine fa manana fitaovana kely izy ireo zay azony atao amin'ny vata fahitalavitra koa dia tsy voapita amin'ny telefônina ihany zany fa ivoaka amin'ny vatana amin'ny vata fahitalavitra reo ihany koa eo-pandinihana any amin'izany izy ireo ary nanabavy maka faly mahitanao salama tsara sady eo amin'ny organe zao arivo zao ary maro amin'ireo sakaiza zao ka avy any Sierra Vista de rahalahy Borders na rahalahy Robertson zay no izy avy any Indiana betsaka te ilaza aminareo olona any amin'ny tabernakla ho anio arivo fa taony atsasaka izy ireo no eto zany hoe avy amin'ny tabernakla ny Jeffersonville ary ho an'ilay sakaizako any rahalahy Kun ny amin'ilay ny antsoinao mikasika an'iny aretin'iny lay fangatahanao vavaka ho an'izany ary rahalahy Kun manana finoana fotsiny aza mana ilamina ny amin'io ary ny any Texas rahalahy Blair raha miaino ianao zao arivo zao rahalahy de tsaro fotsiny zao fa ilay Andriamanitra zay nampandresy anao tamin'iny voalohany iny mahay mampandresy anao fandroany ary inotsika fa hoeken'Andriamanitra ho anao zany ary aza ekena zay rehetra mety ho lainga ny devoly tsaro fotsiny fa Andriamanitra de Andriamanitra ary misy ary tsy mbola miova izy somaly sy anio ary mandrakizay ary minso tia sika sady mivavaka manao zay ho an'ireo sakaizantsika rehetra any Californie rahalahy Mercier sy ny any Arizona ary toerana maro Phoenix ary rahalahy Williams sy ianareo rehetra mifandray anio arivo ianareo rehetra manodidina tena kasitrahana indrindra ny any Georgie koa tena kasitrahana indrindra ny amin'ny tsiranay aminareo ny tompany etanareo mahatsiaro tonga sotoko eto ny tenako zao arivo zao ato amin'ity fiangonana mahafinaritra ty ny Assemblée de Dieu eto Grantway eto amin'ny rahalahy Mak zay sakaizako akaiky ny tany rahalahy Mak Andriamanitra tsaroko indray mandeha tany Canada fa izy de lalana tery anankiray no nisy nandeha soavaly tany anaty ala lavitra tany ary nilaza tamiko ny fany masina mba hidina sy vavaka ho an'ny rahalahy Mak tamin'ilay fotoana naparary azy mafy ary nanasitrana azy ny tompo koa akasitrahako tokoa ny amin'izany de ny fahafahantsika miara-miangona amin'ny eto anio arivo mba hanompon'ny tompo amin'izao tena fahamarinana zao nisy lehilahy nipetraka teo amin'ny lampiazo tao an-damosikina na hoe mety tsy mahalala ianao hoy izy fa nisy fotoana nandraisanao ary nanakana fiara ary tsy fantatro fa nisy toerana tany Boston na tany hoany Detroit nanakana fiara de hoy eny miezaka matetika ny manome tanana raha azoko atao ho an'izay manan-javatra ilainy ary ko anio ariva manan-javatra ilainy sika rehetra ary angatana ny anomezan'Andriamanitra tanana atsika zao arivo zao ho fanampiana ho fitahina ary ho fahasoavany sy famindrapony eny somary lavaresaka ihany ny tenako saingy ezaka aho ny tsy hanao an'izany androany ariva satria misy an'ireo olona avy Anoyo vao niantso Madame Dor sy ny andiany ihany rahalahy Mikne sy rahalahy Brown sy ireo rehetra mifandray avy Anoyo mandefa fiarabana ho anareo ihany koa zay efa alina be ny any New York ary ataoko fa eo amin'ny 2 na asasakalina amin'izao fotoana zao ny any New York ary tonga eo ireo fiangonan'ireo sady miandry hatramin'izao oro zao mba hanatrika fivoriana fotsiny fa zay ny amin'ireo sakaiza mahafinaritra etsero reo fa alohany anokafana ny teny andesika iresaka amin'ilay mpanoratra fotoana fohy raha anondrika alohantsika ry ray malala ny an-danitra izay feno afaliana ny fonay no ny tombotsoana nanay raha velonay neto anio arivo sady miara-miangona amin'ny vahoakanao reto olona zay inonay fa iaina mandrakizay efa nananay ankehitriny ny fiainana mandrakizay satria nomenao zanakao lahatokana mba tsy ho faty zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay
nandritra ny vainianany teto tany dia nampianatra anay izy hoe zay mandre ny teniko ka mino zay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy hotsarainy fa efa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana satria ninno zanaka natokan'Andriamanitra isika to inona ny saronay ianao ny amin'io mpamonjy lehibe io ary mangataka zay anio ariva mba hitanay zay miankina eto tokoa ny fanatriany lehibe raha maky ny teniny sy resaka ny amin'izany zay aoka ny fanahy masina no ampitan'izany amin'ireo fo rehetra manerana ny firenena tompo naiza naiza ivorin'ny olona tahio ireo mpitoro teny hafa eny ampilipitra angatanay raha eo nitahinao an'ity grand hoe assemblie ity ny pastora ny vadina reo zanany reo diakona reo mpandamin-draharaha sy reo mpanolontsaina rehetra ary raha eo iara iasa ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra ane zahay raha mbola misy azavana kely ahafahanay mahita ny ale fa ho avy ny ora zay tsy ahafahan'izaniza iasa koa raha eo raha mbola nananay zao tompontsoa zao engane mba hanonitra ny fotoana zay tompo engane hoekena ho anay zany sy trano zay marary sy marofo manerana ny firenena ho tsapany amin'ny sistany sy ny zorony rehetra any ane ny fanatrian'Andriamanitra ny ho arivo tsapanay fa efa mamely ny fitsarana miotsaka ny tany eny amin'ireo faritra tritra tsy mandro ny firenena eo reo ororo tany amin'ny toerana maro renay reo trangajavatra lehibe tamin'ireny andro fahiny reny ny amin'ny fitsarana manerana ny baiboly ary hitanay indray ny fiverenany zany ankehitriny hoy ny faminan'iny tahaka ny tamin'ny andro Noa dia ho toy zany amin'ny andro iaviny ny zanak'olona tahaka ny tamin'ny andro ny Lota dia ho toy zany amin'ny andro iaviny ny zanak'olona ary hitanay ny trango zany ankehitriny trotraka ny fon'ny olona vanim-potoana sarotra mifandrafy ny firenena Andriamanitra fantatray fa andro farany misy anay ampio zay tompo mba hitondra ny afatra amin'ireny zorony sy stany rehetra reny amin'ireo zanaka rehetra zay voatendrinao amin'ny fiainana ekeo zany tompo angatanay amin'ny anaran'i Jesosy zany amen. Hitany famakinany tenina eny tompo ankehitriny eny maro aminareo no to tia mijery amin'ny baiboly eo amin'izay vakiny mpitoro teny ary tiako vakina foy anio arivo ny 13 amin'ny salamo 2:7 mba hananana lahateny fotsiny any ary misy soratra masina vitsivitsy eto amiko sady tiako nitodika amin'izany raha azoko atao mandritra ny herisontsika amin'ny reto minitra vitsy manaraka reto mba iresahana ny loha hevitra io ny salamon'ny Davida nosoratany Davida ny salamo raha mbola empamadiana ihany ianareo dia mety azoko ambary zao maro ny olona milaza hoe move ka avy amin'ny tsindrimandro ny salamo azo antoka fa izany tokoa izy reo izay rehetra ato amin'ity baiboly ity dia avy amin'ny tsindrimandry na ny tantara na ny hira na inona avy amin'ny tsindrimandry io ho Jesosy mova tsy nivakinareo ny voalaza Davida atao amin'ny salamo ary very koa fa ny salamo mazava ho azy dia hira ary raha avy amin'ny tsindrimandry n'Andriamanitra ny hira zay inoko fa izany tokoa sady faminanina ihany koa dia antenaiko fa hoeo aho amin'ny andro atateraka an'izany hira zany isy fiaonana eny amin'ny abakabaka any akoatra any zay mamy de mamy iaona aminareo aho ka iarabanareo any ao amin'ny fonenana any akoatra ny lanitra io isy an'ireo hira tsy mbola reny ny sofina mety maty ho be voninahitra zany ambarako tokoa fa lay zanak'Andriamanitra mihitsy no hitarikeo amin'ny fiaonana any amin'ny abakabaka io tiako eo aho amin'izany fotoana zany ankehitriny ny salamo 2:7 tahaka ny diera mianana maniry ny rano anony no aniriny ny fanahiko anao Andriamanitra mangetaheta ny fanahiko dia Andriamanitra velona raha oviana no tonga aho ka iseho eminatrian'Andriamanitra ny ranomasoko no fiako andro amanalina amin'ny ahy anaovany ahy mandrakariva hoe aizy zay Andriamanitra ao everiko fa Davida raha teo mpanoratana an'ity salamo ity izy dia tsy maintsy tao anatin'ny fahaterena ary matetika dia ilaina ny fahaterena mba hamohana ny tsara indrindra ao amin'ny olona iray zany ny tena marina dia rehefa Andriamanitra mahatonga atsika amin'ny fahadianina matetika dia mba hoeo amin'izay ahafahantsika manaisitra ny tena atsika eo amin'ny lalana ary everiko fa Davida rehefa tonga teo amin'izany toerana zany dia nanomboka ny saintsaina ny amin'ny tompo nanomboka nandinika ny zavanisy matetika Andriamanitra no mamela atsika ho tonga eo anjorony tery izay ilahtsika miandrandra matetika aza no ilayntsika ny tsy lany eo amin'ny hopitaly na eo amin'ny fandriana ano any mba ahafahantsika hiandrandra sy ahita hoe avy aiza reo fitahian'Andriamanitra lehibe fa ny teny tiako resahana ny arivo dia teny anankiray ao amin'ny baiboly izay hita eo amin'ny 12 etaeta ny teny hoe etaeta
nijery tao amin'ny rakibolana rehefa nikaroka ny amin'io teny io nieritreritra ny am'lay toroteny ray andro iny a zay nitorikony hoe mangetaeta fiainana ary nalaiko tao amin'ny salamy koa zany tamin'ny lazany davida hoe reo didinao ataoko fa zay dia tsara amiko no ny aina koa nijery sy nandinika any amin'ilay teny hoe etaeta dia nijereko ny rakibolana mba ahitana ny dikany ary zao ny voalazany Webster fanirina maharary zany faharariana rehefa misy zavatra tena ilainareo ka tonga maharary aminareo zany kanefa tsy hoe zavatra tsy fahita akory io ny mangetaeta ny etaeta de zavatra voajanahary fa zavatra nomen'Andriamanitra tsotro zao atsika fotsiny io mba ahafahantsika manome atsika fa fanirina ho any zavatra iray matetika nomen'Andriamanitra tilikambo ihany koa ianareo mba ho zavatra mampitandrina anareo zavatra napetraka ao anatinareo zay mifehan reny fanirina isan-karazany reny ary io etaeta io tilikambo mampitandrina zay mipetraka ao amponin'ny olona io dia zavatra nomen'Andriamanitra azy mba ampitandrina azy am'ireo fanirina zay tena ilainy eny misy karazany roa ny etaeta misy ny etaeta ara-batana ary misy koa ny etaeta ara-panahy tiako vakiny indray io voalazany Davida io mangetaeta an'Andriamanitra ny fanahiko dia Andriamanitra velona tsy hoe zavatra anganonganona zavatra nitranga taona maro tany aloha na tantara mety no tantarain'ny olona fa lay Andriamanitra velona lay Andriamanitra eo atrany ary ny fanahiny no nangetaetany io Andriamanitra io fa tsy hoe zavatra ara-tantara fotsiny hitatsika eto fa nomen'Andriamanitra tilikambo fampitandremany anareo mba anome anareo ny zavatra zay ilainareo eny ilay tilikambo fampitandremana ao anatinareo ao no mitarika anareo ary io etaeta io no makao am'izany fa tilikambo fampitandremana ka milaza aminareo ny zavatra ilainareo ara-panahy no resahana sady ao amin'ny vatana ny tilikambo fampitandremana no ao amin'ny fanahy ihany koa misy tilikambo fampitandremana ao amin'ny vatana zay milaza aminareo zavatra ilaina ao amin'ny vatanareo ka voambara aminareo amin'ny alalan'ny etaeta zao koa misy tilikambo fampitandremana ao fanahinareo zay milaza aminareo zava-panahy ilainareo misy zavatra ao fanahinareo ary avy am'izany no ahafahanareo mamantatra ny karazam-piainana mibaiko anareo raha afaka hitanareo ny fanirina ananareo dia azonareo fatarina amin'ny alalan'izany hoe karazan-javatra toy inona no ao anatinareo dia zay miteraka an'io fanirina anananareo io eny misy zavatra mampangetahitanareo ary zay no ahafahana mamantatra ao amin'ny fanahinareo ny fanirina misy dia amin'ny alalan'ilay karazana etaetana ananareo antenaiko fa ho azonareo zany misy tilikambo fampitandremana ho an'ny fanahy ary misy ny an'ny vatana koa miantsy fampitandremana ho an'izay ilainy avy ny tilikambo tsirairay samy milazan'izay ilain'ilay mandefa ny antsony tsirairay fa mandefa fampitandremana manaitra io ohatra hoe ny nofo dia mangetaeta mba ahafapohan'izay fanirina ao amin'ny vatana fa ny fanahy dia maniry an'ireo zavatra ao amin'ny aina dia zay iriny ary matetika no mifanohitra izy roa reo hitatsika eto fa ny olana lehibe ankehitriny de satria maro tokoa reo olona miezaka ny ivelona eo anelanelan'ireo fanirina roa reo eny ny ray am'ireo dia maniry ny zavatra ny tany fa ny ray maniry ny zavatra ny lanitra toy ny voalazan'ny Paoly ka faritany ato amin'ny Romanina 7:20 raha tahanao ny marina dia atao amikany ny ratsy rehefa miezaka ianareo efa mbatsapanareo ve zany ry kristianina zany hoe rehefa mitadiny anao zavatra mendrika ianareo ka manao ezaka ny anao zay tsara dia hitanareo am'izany fa eo ny devoly amin'ny fomba rehetra mba hanelingelina anareo fotsiny am'izay rehetra arisan'ny zavatra tsara zany io tiako ny ilazan'izao mba ahafantaran'ny kristianina azy fa rehefa indro fa manomboka manao zavatra ianareo ka misy zavatra foana manelingelina anareo ny anao an'io dia ataovy any zany fa devoly no eo miezaka izy ny alakana anareo ny anao ny mahitsy
eny matetika no ny fanena tamin'ny olona zay saiky kizitina foana rehefa hitany fa miezaka ny anao zavatra izy nefa feno zavatra manaka ny tseroa de ozy tsy zao angamba sitrapony tompo hitanareo eny aza vela mandangy aminareo to zany ny devoly zao ny zavatra voalohany ilaina ny mahita hoe sitrapon'andriamanitra zany na tsy aveo raha tianareo fatarina ny hoe sitrapon'andriamanitra zany de jereo ny ao baiboly zany no zavatra mametraka anareo amin'n'itsiny de ny tenin'andriamanitra ary ko raha hitanareo fa ao amin'ny tenin'andriamanitra zany ny anaovanareo an'io to zao ohatra hoe ny fitadiavana ny batisa amin'ny fany masina matetika no ny fanena tamin'ny olona nanao hoe eny nitady ny fany masina nefa tsy vitako tsotro zao ny nandray azy ataoko fa tsoa izy io isaky ny manao an'izany de marary rehefa mivavaka rehefa mifadianina de marary raha miezaka ny hijana mandritry ny alina na iaritory dia mamely mafy ny toromaso tsy vitako ny androso tsaro fa ny devoly zany satria ny fikasan'andriamanitra ao anareo de ny anananareo ny fany masina ho an'zay rehetra mila azy zany hitanareo matetika fa rehefa avy ivavahany anareo eo amin'ny fivoriana mba hositran'andriamanitra dia ahitanareo fa ny ampitsoniny tsy salasalana fa ataon'ny devoly ratsy ndro lavitra noho ny teo aloha io hitanareo tsaro fa satana miezaka ny analaviranareo an'lay fitahina efa nomanin'andriamanitra ho anareo fotsiny zany hitanareo aza miaino an'io zalahy io hitanareo mandrosoa trany ho amin'ny tanjony nisy fahatsapana nandalovako voatsena tam'ilay diako any Afrika raha efa nisy fotoana nanereny devoly aho de lay nandehanako tany Afrika farany teo nefa lasa isan'ny fivoriana sy fotoana nafinahitra indrindra tam'izay nataoko tany ampitan-dranomasina zany eo amiko ataoko fa betsaka kokoa ny zava-bitako nandritra ny fotoana fohy na tany aho akoatran'ireo diako ny azy noho zay rehetra nataoko hatram'izay no heveriko hatrany fa tsy mila reo fiangonana an'ireo nefa hitako fa nisy olona nandefa taratasy tamiko ka nanambara hoe tsy mila ny any ny fikambanana rehetra nefa hitako teo fa lehilahy anankiray io ary nisy mariky nanara-piangonana teo amin'ny lohan'ny taratasy nanao hoe tsy milanao zahay isyny fianakaviny ny tiandresahana hitanareo koa rehefa nakany hitanareo fa lay hoe zahay de isy ny fianakaviny fa tsy hoe ny olona tany koa sahanasa lehibe misokatra ho atsika ny any ankehitriny hitanareo fa rehefa hoy Paoly raha tahanao ny marina de atao amikany ny ratsy avelao anie izy tanora miova fo eto amin'ny altara ny hariva na zay toerana misy azy atao amin'izao tabernacle zao na any amin'ny faritra hafany tsaro fotsiny fa ny ampitson'io de ho tesitra to zay tsy mbola nisy hatram'izay neny isafoka tokoa dada eo koa ny ankizy rehetra ny antsekoly ary to lasa tsy mety ny rehetra satria satana miezaka ny ampihemotra anareo zany miezaka izy ny nalanareo eo amin'ny lalana raha tahanao ny marina dia atao amikany ny ratsy ankehitriny andesika hitotika amin'ny etaeta ary andeha jerena raha tena zavatra voajanahary ny etaeta efa maro no laza tamiko hoe tsy mbola nangetaeta ataoko fa ho an'izay olona sasany teo kristianina ihany io tsia diso zany zavatra iraisan'ny olombelona rehetra mihitsy io teny zany tokoa fony tonga teto amin'ity fireneny ity sika tamin'ny voalohany de nahita an'ireo andianina teto ary ny andianina de tena nanompo sampy tamin'ireny fotoany reny nivavaka tamin'ny masoandro sy ny sisa fa raha mbola olombelona ihany dia misy zavatra ho aminy etaeta voajanahary zay miatso an'andriamanitra no any tany anaty alatany voatsely zay 270 kilometatra lavitra ny civilisation nisy tanàna kely de kely izy io sady nisy ponina teo amin'ny 3 arivo teo tao Bera tany Mozambique nahitana olona tanàla zay tsy mbola nahita olona fotsy mihitsy nahita tovavy tanàla tsy nisy akanjo teny aminy tsy ny akanjo ny akamaroan'izy ireo ary nipetraka teo ambony azo izy io nisy liona narahiko ary teo nisy zavatra ohatra ny olombelona rekonika indro ty tovavy tanàla ty fa nipetraka teo ambony teo ny varahotsana sady namikitra zazakely fa ny zavatra napatahotra azy ny fiarovana tokana nananany de ny mianika azo manoloana ny liona ny leoparda na ny hafa na biby anankiray ary nahita izy ary reny fa olombelona no nyresaka saingy rehefa nijery izy de hitany fa fotsy otra tsy mbola nahitan'io izy teo amin'ny fiainany eny ka de natahorany mafy hitanareo saingy rehefa mahita an'ireny olony reny ny tena na dia eo amin'io karazam-piainana fahiny io azy dia hita fa mivavaka ihany izy ireo alohan'ny anenjehan'ny liona de mandraraka kobakatsaka izy zay no sakafony teo amin'ny ravikazo kely sady miteha-tanana ary niantso ny fanahan'ity zavatra lehibe anankiray zay tsy fantany hoe aiza tahaka ny hoe olona masina rano na natoy zany eo amin'ny katolika mba hiaro azy ka tsy ho faty izy mandritra ny fotoana anafiany an'io lion'io hitanareo fa zavatra voajanahary zany tsy zavatra tsy fahitany hoe mangetaeta an'Andriamanitra
zavatra voajanahary io ary tokony ho zavatra eo aminareo tsotro zao io fa toy zany nanamboaran'andriamanitra anareo ary tsy hoe ivelan'ny faritry ny maolona zany fa iraisan'ny olombelona rehetra tsy hoe natokana ho an'ny olona sasany any oreo nahita olona ny velona tamin'ny karazam-piainana feny fandresena teny atapitrano an-trano izy ireo nideran'andriamanitra mba iriko raha tsapatena toy zany eny ny mahatonga anareo mahatsapa toy zany de nola etaeta ao anatinareo ary zavatra voajanahary io ho an'ny olona rehetra ny hoe mangetaeta n'andriamanitra eny andray kely ny eo amin'ny aranofo sika misy aloha ny etaeta andeha rasina ohatra ny etaetan-drano arak'izay voalaza David eto ny etaeta ny amin'ny rano mangetaeta rano mila rano ny vatana ary raha tsy valinareo io etaeta io de ho faty ianareo ho maina ny vatanareo ka tsy ho velona ianareo raha tsy afaka azo rano ianareo eo amin'izany etaeta zany mba malina n'io etaeta ny vatana ranofo io de ho faty tsy oely tsy aritrely afaka ivelona maharitra kokoa tsy misakafo ianareo toy zay tsy misy rano satria vitanareo ny fahadianana 7 andro nataon Jesosy zany raha ny hevitro tsy misakafo fa tsy vitanareo ny aritra toy zany raha tsy misy rano ho karakaina tsotro zao ianareo ary ho faty tsy maintsy mahazo rano ianareo ary io etaeta tonga eo aminareo io eny dia mba nehoana fa misy zavatra ilain'ny vatana mba hiazona azy ho velona tsy maintsy mahazo rano ny vatana mba ahafahany ho velona mahery ny 900 ny vatanareo no rano solotany raha ny tena marina ary tsy maintsy mihinana an'ireo akory reo ianareo mba hiazona anareo ho velona toy ny voalazako hoe raha maivainanareo io de ho faty ianareo ny etaeta dia fanairana ihany koa lakolosy fanairana zany de io mangetaeta io ny fanahiny mandefa lakolosy fanairana lay zavatra kely manataitra sy milaza ao anatinareo hoe efa miodiody ny fahafatesana hoe raha tsy azonareo faingana ny rano dia tsy maintsy ho faty ary miamafy tsy akijanony io mandra-pahatonga anareo mampangina azy farany ka ho faty ianareo satria lakolosy fanairana zany toy ny famaritany David azy ato amin'ny salamo tahaka ny dera mianana maniry ny rano anony no anrininy fanahiko anao Andriamanitro tahaka ny dera mianana maniry ny rano anony mandinika matetika rehefa mamaky an'ity nataony David ty fa lehilahy zatra aly Davida mpiaza ary miaza dera izy mazava ho azy ary maro amintsika amin'izao andro zao no miaza azy reny ny dera vavy dia dera ary hitatsika raha sendra efa nahita amboy ianareo dia ny ambody zay isafika dera matetika izy ireo no manana vangy tahaka ny coyote ary vitany mihitsy ny misafika an'ilay dera eo ambony sofiny eto de vesary ny enjera ho tapany ny tendan'ilay dera ka tsy misy fomba intsony eo ahafahan'ilay dera fa indraindray lay ambo toy ny any Afrika ho savian'ilay ambody eo amin'ny kibony mihitsy lay dera raha tsy azo ny tendany ho saviany fandroany kibony fa raha manana hery ampy lay dera ka mahatsipaka mafy dia vitany miala amin'io amboy io aingam-pandeha kokoa ny dera fa azo ny amboy izy rehefa tsy mijery rehefa mifanohitra aminy rivotra ka tsy fatany hoe efa kaiky ny ambo avy eo rehefa misafika azy ny ambody raha mitsipaka faingana izy dia vitany miala amin'io ary saingy rehefa ialan'ilay ambony kibony dia feno nofon'le dera eo ambavany na matetika raha nitendany no saviny de ho tapahany eo akaiky ny lalan-dravavety fa io tsy azony ary le dera eo ampanifiana azy dia misy ampahanofo endaka mitendan'le dera ary anomboka hivoaka ny raha dia anaraka ny toerana voafaritro raha io avy hatrany lay ambo anetsika an'lay dera ary raha manomboka miamiaina ny aina io dera io zany hoe ny raha zay mampikoriana ny aina ao amin'ny vatana ka raha manomboka miaina zany dia miaina ny herin'lay dera ary eo lay ambo na lay alika masika dia aondamosiny le dera eny raha tsy vitan'io dera io no mahita rano eny misy zavatra ao amin'ny rano ka rehefa misotro rano ny dera de mitsahatra ny fahaverizan-draha fa raha tsy mahazo rano izy mba hampidina ny hafanany dia hikorina mafimafy kokoa hatrany ny raha satria miazakazaka izy ary midobodoboka hatrany ny fony fa raha tahiny ka tonga eo amin'ny rano izy de ho velona lay dera eny misy lesona lehibe eto hitanareo milaza David eto fa tahaka ny dera mianana maniry ny rano anony
no aniriny fanahiko anao Andriamanitro. Eny fantatro derio fa raha tsy mahita rano izy de ho faty. Tsy vita ny tsotro zao ny ovelona. Matetika no nanaraka ny dian'izy ireny rehefa naratra izy. Raha mifanena amin'ny lakan-drano izy de miampita eo ka isotro ary mianika avoana. Verina midiny iray miampita eo misotro rano de miakatra. Tsy ho tratranareo mihitsy izy amin'ny fotoana rehetra narahana an'io lakan-drano io. Fa raha vao miala amin'ilay lakan-drano izy ka tsy vita nahita sakely-drano hafa no any de ho tratranareo eo. Saingy fantatry ny dery zany ka de mijanona manakaiky ny rano izy eo amin'izay ahafahany mandositra vaingana. Mba azonareo eritreretina ve ary ny amin'izay dery manandrandra ny orona ka tratra eo amin'ny toerana anankiray izay tsy misy rano, fa ozy tahaka ny dera vavy mangetaeta na maniry etaeta zany. Ny rano anony no aniriny ny fanahiko anao Andriamanitro. Raha tsy mahita anao aho Tompo de ho faty. Tsy vitako ny anoy raha tsy mahita anao aho. Ary rehefa misy lehilahy na vehivavy na tovolahy na tovovavy manana an'io karazana etaeta n'Andriamanitra io de ahita zavatra izy. Hitanareo? Saingy rehefa tonga eo sika ka anao tapa-dalana fotsiny hoe eny andohalika aho ka hijery an'izay mety ataon'ny tompo. Hitanareo fa tsy mbola tena mangetaeta ianareo eo. Tsy maintsy hoe etaetan'olona zay eo anelanelan'ny fahafatesana sy fiainana. Eo vao isy zavatra hitranga. Ny dery eto koa izy dia hitantsika fa misy fitaovam-pandrenesana hafa ananany. Ny fanamboloana zay mandefa lakilosy fanairana ao aminy rehefa manakaiky ny fahavalo. Ao aminy zany, ao amin'io zava-mananaina kely io misy fitaovam-pandrenesana mba hiarovany tena. Ary manana lakilosy kely fanairana ao anatiny izy. Misy zavatra kely ary etsiketsehany orona rehefa akaiky ny fahavalo. Mety eo amin'ny rivotra ny misy anareo raha mihoatra amin'ny fahavalo. Ary fantany anareo fa eo de lasa izy. Matetika de 800 metatra miala eo de fa reny ny fofonareo ary andositra izy na hoe misy ambodina misy losa. Vita ny amantatra an'io satria toy zany nanaovana azy. Dery izy, zay ny toetrany. Ary io taovam-pandrenesana ao amin'io dia isan'ny taovam-pandrenesana nomen'Andriamanitra azy tsotro zao mba hitahiry ny ainy. De nieritreritra aho raha mampitany dera amin'ny olona zay mangetaeta an'Andriamanitra. Alohany hatongavany fahavalo eo misy zavatra eo amin'ny zanak'Andriamanitra. Fa raha vao nateraky ny fanan'Andriamanitra ianareo ka nandray ny batisan'ny fanahy masina de misy zavatra ao amin'ny olona io zay afaka andreny fahavalo. Andeha atao hoe misy olona mandray ny soratra masina eo de vakiny ny soratra masina ary ezaka izy ny ampiditra zavatra hafa ao amin'ny soratra masina io nefa mifanohitra amin'ny soratra masina. Ny olona feno ny fanahy masina de mahavita mahita an'izany avy hatrany. Misy zavatra miala amin'ny lalana. Rehefa tonga eo amin'teo zavatra iray izy, io taovam-pandrenesana anankiray kely ao io dia natao mba hiaro ny ainareo. Ianareo de tsy tokony mihitsy anaiky zavatra raha tsy hoe tenin'Andriamanitra tanteraka. Tsy maintsy mitoetra tanteraka eo amin'ity teny ity ianareo. Ary eny isika dia voatahiry amin'ny alalan'io taovam-pandrenesana io raha mbola mitoetra ao amin'ny fanahy masina ihany. Afaka maky ianareo. Andeha atao hoe misy laza raha vakiko ny marika 9 hoe zao famantarana zao no anaraka zay mino. Androka deonia amin'ny anarako izy ireo. Iteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy na andray menarana na isotro zava-mahafaty azy dia tsy ampaninina azy zany. Raha metra tanana amin'ny marary izy de ho sitrany reny. Nefa avy eo dia hita olona hiakatra eo ianareo ka na hoe eny ho an'ny taona apostolika zany. Eo amin'izany eo ny eo raha vao nandray ny fanahy masina ianareo de nomena an'io taovam-pandrenesana io. Teriny zany misy zavatra tsy mety eo. Hitanareo, miesaka izy ireo ny anazavany io amin'ny fomba hoe ho an'ny andro hafa zany ka tsy de tena ilainareo reny zavatra eny amin'izao andro zao. Nefa ho Jesosy zao famantarana zao no anaraka zay mino. Hitanareo, misy zavatra kely manaitra ao anatinareo ao, fampitandremana kely zay mampahafantatra anareo fa diso zany sady lalan'ny fahafatesana. Satria ho Jesosy raha manampy teny ray ato sika na manaisitra teny ray amin'izany de sorona amin'ny bokin'ny fiainana ny anjarantsika. Hitanareo fa na de soratra masina anankiray azy tsy maintsy raisitsika araka ny nanoratana azy zany ary miany amin'ny tenin'ny Andriamanitra mba hanatanteraka azy. Ary fantatsika fa tsy maintsy marina tsotro zao zany. Koa noho zany, na inona lazainy ny fiangonana, na inona mety lazainy hafa, raha nateraky ny fanan'Andriamanitra ianareo de tonga ampahany baiboly. Hoy Andriamanitra tamin'ny Ezekiel de lay mpaminany, hoy izy raiso ny ronam-boky ka ano zany. De lasa ampahany ray ihany lay mpaminazy lay ronam-boky
ary toy zany ny mpino rehefa mandray ny fanamasina ny fanamasina no nanoratra ny baiboly ary ny tenin'andriamanitra dia ny fanahin'andriamanitra ny teniko dia fanahy tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'andriamanitra ary ny teny dia andriamanitra ary ny teny tonga nofika nonona tamintsika Hebreo 13 izy tsy miova omaly san'io ary mandrakizay ary rehefa ampahan'io teny io ianareo raha vao misy zavatra mipotra eo nefa mifanohitra amin'ny teny dia manaitra faingana ilay fampitandrimana kely hitanareo fa mampitandrina anareo zany fa eny an-dalana ny fahafatesana tsy tokony ataontsika mihitsy zany misy ihany koa voajanahary tsotro zao reny etaety reny voajanahary ho an'ny kristianina voajanahary ho an'ny olombelona misy koa ny etaeta ho an'ny fahombiazana maro dia maro ny olona ankehitriny izay mianatra mafy tokoa no io etaety io voanantsika sika fa miditra zao ny université ary makany sika sady mandany amanarivony dolara ny olona mba handefa ny zanany any an-tsekoly sy any amin'ireo université sy ireo collège sy ny sisy mba handraisany fahaizana mba ho vanona araka ny filazana azy eo amin'ny fiainana kanefa tsy misy anoerako an'io eny tena mety zany fa hoa azonareo aleny sekoly rehetra eto tany nefa mbona tsy ho hitanareo ny tena fahombiazana marina zany satria somary ampamora zavatra kokoa fotoana fomonja ho anareo ety io nefa misy saingy rehefa maty anareo dia avelanareo ao an-damosinareo zany rehetra zany ary eo koa ty rafitra ekonomika rehetra nanatsika ty nilazan'io andra iandro tany Phoenix tokony averina ambarindray zany hoe zao civilisation na moderna rehetra zao ny programa ny fampianarana rehetra ny programa siantifika rehetra dia samy mifanohitra amin'ny tenin'andriamanitra sy ny sitrapony ny civilisation dia tena tsy civilisation toy zao mihitsy ao amin'ilay tontolo avy ka ho toy zao fa civilisation voavatika ity nanana ny civilisation ny voalohany teto tany andriamanitra dia tamin'ny fotoana nanonona ny teniny ka nivoaka zany nivotsy raray avy araka ny karazana ary tao amin'ny civilisation io dia tsy nisy fahafatesana na aretina na fahoriana nalaintsika nefa ankehitriny reo akora teto eo amin'izao tontolo siantifika zao zay napetraka teto mba hiazona sy anakambana ny rehetra saingy navatsika ho zavatra afo zany ka nitondra fahafatesana ohatra hoe ny bomba atomika tsy fantatro ny raikim-poan'ireny zavatra reny ka mety diso ny filazako azy fa raisin'izy ireo no uranium mba miteany ny molecule ary le molecule mandrava ny atome inona ny ateraka zany eo mandevona tsotro zao saky zay mamotika tsotro zao zay ihany no mba vitatsika raisitsika ny fanafody apitsika zao raikim-po zao ty raikim-po ty mba hanasitrana anyty dia atelitsika zany ary inona nataotsika ao mandrigana zavatra afindray eny ataoko fanovakinareo namaky ny Reader's Digest tamin'ny volana lasa zay nilazana hoe ao amin'izao taona iainatsika zao dia fa miala amin'ny fatanorana ny tovolahy sy ny tovovavy zay manelanelana ny 20 sy ny 25 taona eritrereto zany mbola tovavy nefa mitsahatra ny fomba bevavy 20 taona 20 3 efa miala amin'ny fatanorana hitanareo inona no niteraka an'izany ny sakafo safiotra sy ny sisa toy zany zay hoanitsika hitanareo reo sakafo toy zany sy ny fomba fiainatsika netin'ireo scientiste teo amintsika zany ka ny fanaovany an'io no aminony ianareo tany Afrika no nahitako an'ireo tovolahy zay tsy mbola ninana fanafody teo amin'ny fiainana ena efa nisolotra no an'izy ireo nisotro tamin'ny dobo zay mahafaty ny omby mihitsy aza raha ny fijery azy ary nisy zavatra teo amin'ny roanjato akio teo ny tifirika nefa tsy tazako zany na dia teo aza ny maso lavitra fa nisy lehilahy nitovy fotoana tamiko teo nambarany ihany toerana nanavoazako an'io nefa tamin'ny masony fotsiny eny raha nanao zavatra zao kolotsaina moderna rehetra zao ataoko fa raha nananako ny mason'izy io sy ny vavoniny teo lehilahy tomaty koa nefa dia zay ary la izy hitanareo fa ny siasy ny fampianarana ny civilisation reo no namotika antsika fa isika ihany mamotika atsika nanomboka atao amin'ny saedeny zany ka nitoy hatrany mandraka androany saingy etaeta ho an'ny fahombiazana avy eo mangetaeta fiombonana isika tiatsika ny fiombonana tahaka ny tovolahy sy ny tovavy anankiray eny tsy hoe tsy ilaina na hoe ny tiako lazaina tsy mahagaga ho an'ny tovolahy sy ny tovavy ray ny ifankaty etaeta ho an'ny fitiavana io ao amin'ny taonany zany ka dia mifankaty izy ireo tsy hoe mahagaga fa zavatra voajanahary ho azy ny anao toy zany eny zavatra maro no hitantsika eo amin'ny fiainana ka iainantsika amin'izao tena ranofo zao ka mampangetaitatsika
de zavatra ao anatsika fotsiny zay tiatsika atao ary tena tsapatsika fa ilaina sady tena ilaina ny anaovantsika azy. Hitatsika fa maro ny vehivavy am'izao andro zao no mangetaeta fatsaratare. Eny tsy misy vehivavy ka zavatra voajanahary ho an'ny vehivavy no mangetaeta ny tsaratare. Zany de toetra nomen'Andriamanitra azy ny atsaratareny zay nomen'Andriamanitra azy ho an'ny vadiny. Ka de hitatsika eo fa teo tozany ny vehivavy. Nahoana io? Satria zavatra nomen'Andriamanitra azy tsotro zao io ary tsy hoe tsy mety ho an'ny vehivavy ny ho tsara tare. Tokony ho tozany izy. Ary fantatrareo fa izy ihany no zavaboary tokana zay hoe ny vavy no tsara tare noho ny lahy de ny taranak'olombelona. Ny biby hafa rehetra raisiny ny omby vavy sy ny omby lahy, ny dera vavy sy ny dera lahy, ny akoho vavy sy ny akoho lahy, ny vorona vavy sy ny vorona lahy. Hitanareo eo an-trano fa ny lahy no tsara sy lehibe kokoa. Fa ny taranak'olombelona kosa zay no maneho fa teo ny avian'ny famadihana ny famatiky zany ka ny vehivavy ary no tsara tare sady iriny ny tsara tare. Tsy to reny karazany voary hafahafa hitantsika eny amin'ny arabe ankehitriny reny. Tsy zay karazany hatsaran'izay. Tsy io no zavatra mahatsiravy indrindra misy tam'izay fahitako tamin'ny fiainako. Eny tompoko fa famadihana io zay mamatika an'ilay tena etaeta. Eny ny tena etaeta tokony ananany vehivavy de nitafy amin'ny fahamaontinana sady anana fanahy toy ny an'i Kristy. Timoty 1:9. Eny tozany no tokony hampangetaeta ny vehivavy. Eny raha tianareo ny ho tsara tare de zay ny fomba mahatsara tare anareo. Hitanareo de ny fanahy toy ny an'i Kristy ary mitafy amin'ny fahamaontinana. Oh la! Ny sasany am'ireny olona ankehitriny eny amin'ny arabe reny tsy hainareo avana ny lasy ny vavy ary zany no zavatra mahatsiraviny indrindra hita am'izay azonareo. Tsy haiko ny zany de tsy mbola nahita toy zany ka hoe olombelona efa tavovoaka amin'ny maha-olona feno manjamaso miakatra toy zao ny masony ary fantanareo reny karazana masondrandrongo hafahafa reny sy reny fitafiana hafahafa reny fa eny zany tsy mba tena simba tokoa tsy ohatra ny olombelona akory ny endriny ary sasany am'ireny tovolahy eny reny ny volony bangona am'rara sady ny fatiboliny anabavy no ataony atao loeto. Fantanareo tsara eny famadihana tanteraka io marina zany fa satana io ary satana de mpamatika. Rehefa vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra tao amin'ny saedeniny de nafinaritra zany. Nefa niditra satana ka namatika tsy mahavita maharina inona na inona satana. Tokana ihany ny mpahary de Andriamanitra fa mamatika ny famoronana voalohany satana. Ka indro ankehitriny fa tonga izy eo amin'ny zay no tiako resahana nio arivo famadihana ny famoronana voalohany ny amin'ny etaeta. Eny ny vehivavy toy zay voalazako teo de teo tsara tare. Zavatra ao anatiny zany fa manana toetram-behivavy izy ka tiany ny ho toy zany. Fa raha ny misy azy eny amin'ny arabe ankehitriny kosa borivolo toy ny lehilahy manao fitafin-dehilahy ary mifamadika am'izany ray ny lehilahy manao fitafim-behivavy sady manao bangy toy ny vehivavy. Hitanareo fa famadihana ny zavatra rehetra. Voavatika ny sakafonareo, ny fiainanareo voavatika ny etaetanareo, voavatika ny fandrinareo. Andro ny famadihana zao. Miresaka teto voatsela ny amin'ny edena ny satana. Naka enina arivo taon'Andriamanitra ka nanao edena tanteraka. Tonga teo satana ary namafy teo am'ireo voreo ka nanimba azy. Nanana enina arivo taona izy ankehitriny ary azo n'ilay edena ny siantifika ka tafaveriny eo ndray saingy famadihana ny marina. Ary zao ny taonany fanaovana safiotra. Indro fa na ny fiangonana ankehitriny azy de tonga safiotra. Marina zany. Makao izy reo makany ampiangonana fotsiny ka lasa fiaonana zany raha tokony ho fiangonana. Ny fiangonana de toerana iangonan'ny olona zay hivavaka amin'Andriamanitra amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Nefa lasa fiaonana zany ankehitriny. Makao ny olona mba hanana fotoana kely mahafinaritra ifandraisan-tanana sy iombonana. Avy eo misotro kafe mahery etsy amin'ny farany efitra de mody any an-trano mandrapatonga ny herinandro manaraka ka hoe vitatsika ny didy anam-pivavahana. Taona voavatika ny ankehitriny. Ary navadiky satana reo etaeta napetraka Andriamanitra ao anatinareo reo ny angetaeta. Navadiky satana zany. Eny raha tianareo fatarina ny tena famadihana ianareo vehivavy raha tianareo no tsara tare de raisiny Timoty 1:9 zao zany hitafy amin'ny fahamaontinana sady manana fanahy toy ny an'i Kristy malefaka manaiky ny vadiny sy ny sisa. Zay ny fomba tokony hitafianareo de ny fiainana ivelomanareo. Avadiny ilay tena toetran'Andriamanitra sy ilay tena etaeta n'Andriamanitra eo amin'ny vatana sy ny fanahy ho amin'ny fandrina ny ota famadihana. Koa hitatsika am'izany fa ny olona ankehitriny ny fomba nanekeny izy ireo ny famadihana io lay etaetan'Andriamanitra, lay etaetany ho tsara tare
sy reo etaeta rehetra eo ny mangetaeta rano navadika izy reo amin'ny fahafapo amin'ny fisotroana ataoko zany ny etaeta fifaliana samy te hanana faliana ny olona mangetaeta fiombonana sy reo etaeta lehibe maro napetrak'Andriamanitra ao anatintsika reo mba tonga atsika angetaeta azy ny angetaeta azy no nanaovan'Andriamanitra anareo nefa miezaka ny afapoan'io am'ireo karazana etaeta avy sika am'ireo karazana famadiana maro an'ilay etaeta marina hitanareo ve ny fitrangany eo amin'ny aranofo hitanareo ve ny fitrangany eo amin'ny ara-panahy mieritreritra sika fa raha mbola mpikambana ao fiangonana de milamina hoe zay ihany ny ilaina ataotsika nefa diso tanteraka zany tsia tian'Andriamanitra angetaeta azy ianareo tahaka ny dera mianahana maniry ny rano anony no andreny ny fanahako anao Andriamanitra o hitanareo ankehitriny raha mianahana maniry ny rano anony io dera io anahoana raha nisy olona tonga teo ka nisy dera namany hafa tonga teo ka nilaza hoe fa olazaiko anao ny zavatra azoko atao mahafantatra toerana misy dobo feno fotaka etsy eny tsy mila an'izany le dera tsy azo azy mihitsy io ary tsy misy mahavita afapo an'io etaeta ao amin'ny olombelona io mandrapiditra Andriamanitra ao tsy maintsy voarainy zany na izy maty ary tsy misy olona manana zo ny ampangina na ny amaly an'io etaeta masina ao anatin'io am'ireo zavatra zao tontolo zao tsy tompoko tsy mety ny manao toy zany ary raha mangetaetan'Andriamanitra ianareo de aza hoe ny tanany mpitoroteny no raisina ka atao amin'ny boky ny anaranareo raha mangetaetan'Andriamanitra ianareo de zavatra tokana ihany mavita mafapoan'io ny mifanena amin'Andriamanitra raha mangetaetan'Andriamanitra ianareo de zay ihany ny fomba tokana ahafahanareo miaona aminy zay ny tokony atao sady misy loza lehibe ihany koa raha tsy mitandrina ny am'izay ataonareo ianareo amin'io fotoana io raha mangetaetan'Andriamanitra ianareo de aoka ho azonareo antoka hoe Andriamanitra no hitanareo eny aoka ho azonareo antoka hoe voavaly ny etaetanareo fa raha vita satana ny amily anareo avy am'reto anoanana voajanahary reto de zay no ataony raha vitany ataony fotsiny zay ezahanareo hitady fahafapo misy lehilahy mivoakeny inona ny mahatonga andra lehilahy misotro satria be fiaiaina sy fikorotanana izy misy zavatra banga ho aminy tao maheo voatsely zay ary nisy fanadidina nakanisako tany ary voalaza tam'izany io ny amin'ny niresaka ny amin'ny fisotrony zay ary nambarako azy reo fa nisotro ny raiky de hoe inona natonga azy nisotro hoy tsy fantatro hoy izy satria nisy zavatra zay taminy tsy nafapo azy ka no heveriny fa eo ampisotrony no ahafahany mandroka an'io ao an-tsainy na zava-tamiko avy hatrany hitanareo Andriamanitra ny tena antokana afaka maly an'io etaeta io Andriamanitra tena no antokana afaka maly an'io etaeta ao amin'ny olombelona io de ny manaiky an'Andriamanitra eny alainy Satana reo zavatra reo toy ny voalazako teo ary avadiny koa ianareo rehefa raha tsy sitrakareo ny ametraka an'io etaeta io am'izay toerana tokony isy azy eo amin'ny fiainanareo ary tsy sitrakareo ny angetaeta ka andray an'ireo zavatra efa nomanin'Andriamanitra mba hampangina an'io etaeta io mba hamaly an'izany de hitarika anareo ho any am'ireny dobo-potaka zao tontolo zao miandro ny reny Satana tsy maintsy mahita toerany iray ianareo raha tsy afaka hita sakafo ianareo de inana eny amin'ny fako eny hitanareo ary raha tsy afaka hita rano ianareo nefa indala-pahafatesana de isotro zay ranopotaka misy eo satria efa ho faty nefa tsy misy atony tokony isin'izany rehefa mangetaetan'Andriamanitra ianareo satria Andriamanitra de Andriamanitra velona fa tsy zavatra ara-tantara akory mangetaetanao ny fanahiko de Andriamanitra velona zavatra mamoaka ranonaina zavatra mahafapo misy toetra hafa koa voajanahary tena etaeta voajanahary de ny amin'io etaetan'ny fanahy io mety ilaza ianareo hoe Rahalahy Branham io etaetan'ny fanahy io voajanahary ve zany eny voajanahary ho an'ny fanahy ny mangetaeta ary nisin'izany no nanaovan'Andriamanitra anareo toy zany mba ahafahanareo angetaeta azy tiany ianareo raha angetaeta azy eny nanao anareo toy zany Andriamanitra tsy voatery nanao anareo toy zany izy nefa nataony io fa raha sanatria tsy nataony toy zany ianareo ny anananareo etaeta de isy fialatsiny any amin'ny toerana fitsarana anao hoe tsy mbola nangetaetan'Andriamanitra kanefa tsy misy fialatsiny eo aminareo zany avilinareo any amin'ny zavatra hafa zany mety alefanareo eo amin'ny vadinareo mety alefanareo eo amin'ny fiaranareo mety alefanareo eo amin'ny zavatra hafa mety makany am-piangonana ianareo ka miezaka ny afapoan'io tsy misy anoerako ny fakanesana any am-piangonana akory saingy tsy zay ny mahafapo fa ny fahitanan'Andriamanitra lay Andriamanitra velona lay Andriamanitra ny lanitra ao amin'ny fanahinareo zay no amaly an'io fandrina lalina sy etaeta irinareo fatratra io eny satria ny ahafahanareo mangetaeta azy zay ny fomba nanaovany anareo ny anana fiombonana aminy eny misy ny tena etaeta ho an'ny fiombonana eny titsika ny fakahita
zay no ataontsika androany ariva miaona eto tsika androany ariva satria tiatsika ny fiombonana eo amin'ny tsirairay nahoana no ataontsika zany satria misy zavatra atao anatintsika zay mahatonga atsika te hifankahita voajanahary tsotro zao zany ary misy zavatra irasantsika ny mahatonga atsika miaona eto zay no izy satria mangeta hitan'Andriamanitra avokoa sika hitanareo ary ko miaona matetika eto sika noho io zavatra iraisany eto io mba iombonana ato amin'ity fiangonana ity androany ariva mety misy fijerena anara-piangonana samihafa sy ny sisy nefa raha io etaeta io no resahana dia afaka iaona eo amin'io zavatra iraisany io sika zavatra itovizana mangeta eto sika rehetra ny sasany mety mino ny famafazan-drano ny hafa mino ny fanitriana ny sasany mino ny fanondrahana na ny hafa koa saingy rehefa tonga eo amin'ny hoe etaetan'Andriamanitra de tonga eo amin'ny zavatra itovizana sika ary toy zany nanaovan'Andriamanitra atsika mba anaovantsika an'io ny angetaeta azy ka anana fiombonana aminy tsy misy zavatra fantatro ka fony aza zalahy de tsaroko fa voataiza teo amin'ny fianakaviana tena nahantra ary tsaroko fa matetika no niarany voaka tamin'ireo sakaiza sy nananakano tsara anakanesana tany amin'ireo toerana miaja saingy tsy fantatro fa nisy zavatra tao amin'ireo oloreo zay tiako no niaraka tamin'izy ireo nefa za teo lay somary natao natsona hoe ondro mainty fa rehefa vovonjy ah ka nahita n'io zavatra tato amiko zay nampangetaeta dia lay sakaiza lay olona tokony ho namako olona azoko itokina olona afaka miara-mipetraka aminareo ka iresahana ny olana eo am'tena ary rehefa nahita n'io tena fahafapo marina io ah rehefa nahita an' Jesosy Kristy zay tena mpanome fahafapo ka manala an'izay rehetra mamaly an'io etaeta rehetra io ka manome zavatra anareo zay tony hoe tsy misy afaka isolo azy ye areny toy inona no ezahany satana amadiana an'io fahafapony fanahy io etaetan'ny fanahy io ezahany omena anareo io rehetra io mba hafapoan'izany ary tena mpamitaka tokoa izy amin'izao andro ny famadian'izao fa tontolo voavatika zao taranaka voavatika vahoaka voavatika ny zavatra rehetra sady ny antombo ny famadiana ka lasa taona mamitaka indrindra zao tamin'izay rehetra ny ainan'ny olombelona mamitaka mihoatra noho ny tany aloha rehetra eny tsy hainareo eritreretina tsotro zao hoe atraiza ny famitana misy eto amin'ny firenena na de eo anivony lalahntsika aza de ny vahoaka amerikanina nisy fotoana nyresahako an'izao tany anaty ala herinandro vitsivitsy zay ary nahita fonosana sigara tany anaty ala tany ary zao ny volaza teo sivan'izay lehilahy mandinika fa nandeha somary lavidavitra namaky an'ilay ala de niverina teo fa tsy niala tato an-tsaika io sivan'izay lehilahy mandinika ary tian'izay lehilahy mifoka fa teo amin'ilay fampirantiana maneran-tany ataona vitsivitsy zay tsaronareo fa nisy Aniol Brenner sy reo hafa teo raha nanao fampisehoana ny amin'ny sigara izy reo ny aminakany izy reo an'io setroka zay nataony teo ambonina tapaka marobrio de nirasy ny fisikira-tsofina ary nalainy ny nikotina teo amin'izany de nisorany teo andamosiny voalavo ray afaka fotoana voanoma miadana loatra izy io ka tsy nahatsangana intsony hitanareo avy amin'ny sigara iray avy eo navoakan'izy ireo ny fitrangany rehefa makao amin'ny afikafiky ny olona zany no sasany amin'izy ireo tsy ateliko ny setroka azonika ato ambavako fotsiny entona voapirofo fa makao amin'ny roro io de midina avy atrany toy zany ihany ao amin'ny tenda ye avy eo nilaza io lehilahy io hoe mandre betsaka ny amin'ny hoe sivansika hoy izy eny raha misy fandrina ao anatinareo etaety zany hitanareo fandrina ny foka sigara ny sigara mazatra iray dia mety ampy hafapo an'io fandrina io amin'izay fotoana zay saingy rehefa sinareo sivany eo de sigara efatra ny ilaina vo ampy hafapo hoy izy satria ampaefatry ny setroka fotsiny no azonareo eo ary ny hoe tian'izay lehilahy mifoka hitanareo tsy afaka nana setroka nareo raha tsy efa eo ny tara ary rehefa eo aminareo ny tara de eo no mamiadana ka de zay ary le izy hitanareo afetsena tsotro zao io ary nieritreritra ny amin'ny orinasa mpamokatra paraky eto amin'ity firenena ty sady ty firenena ty no mamela azy nefa manao afetsena toy zany avy eo mba mitaka tanteraka ny mponina amerikanina mba mitaka azy reo sivan'izay lehilahy mandinika hoe afetsena mba hivarotana sigara bebe kokoa fotsiny io avy eo de nandinika ny amin'io zavatra io sivan'izay lehilahy mandinika hoy hevitra tsara zany ka de misy ny sivan'izay lehilahy mandinika
de ty baiboly ty ny sivan'zay zay lehilahy mandinika de andray an'ty sivan'ity fa moka anytiny zay lehilahy mendriky zany hitanareo eny tsy vitanareo ny ampandalo ny io tamin'ireo pejin'ity baiboly ty tsia sakanany zany sy vaniny ala eny afaka ho any am-piangonana nareo ka andray an'io rehetra io saingy tsy vitanareo ny andalo eo amin'ity baiboly ty miaraka amin'ny ota tsy andalo zany sy vaniny ala ny ota rehetra ka anome an'izay zavatra tiany lehilahy masiny zany satria raha mba mandiniky raha lehilahy ka tiany ny ho masy nitovy amin'Andriamanitra ho zanak'Andriamanitra lasy vavy de ho tiany ny anana n'ilay karazana sivana tsara koa sakanany noetsankilany baiboly ny ota rehetra ary tsy misy ampandalovony eo amin'ny baiboly afa-tsy ny fany masina zay nanoratra ny baiboly zay no zavatra tiany ny olona masina ny manana ny sivany zay lehilahy mandinika io koa hitatsika ny mabetsaka ny fitaka ankehitriny Matio 4:4 ho Jesosy amin'ny andro farany tena hifanakaiky reo fanahy anankiroa reo ka mitaka na de ny olom-bo fidy azy raha azo atao tena mifanakaiky tena famitana tohinina ny eo amin'ny ny marina sy ny sandoka raha ny misy ankehitriny na de ny ao amin'ny gouvernementatsika azy ao amin'ny politika atsika tsy misy olona akory azontsika apetraka ka hoe tena politisianina ka hijoro tanteraka amin'izay heverino marina aizy reo Patrick Henry nananatsika sy reo George Washington sy reo Abraham Lincoln ankehitriny raha arak'ilay voalazany filohantsika teo hoe mety amiko avokoa raha ny communisme no ilain'izy ireo de ho azony zay rehetra tadiaviny voaka zany ka lehilahy tsy mahavita maneho ny heviny akory tokony hijoro eo amin'ny trakefany lehilahy iray zay hijoro eo amin'ny trakefa fa tenzotra fotsiny eo amin'ny lalana zay tsy misy mpanotra firy ary zay ny fahita eo amin'ny olona ao amin'ny fiangonana tiany izy ireo nikambana ao amin'ny fiangonana ka anao hoe eny fa zao nikambana ao amin'ny fiangonana ankehitriny miezaka ianareo ny ahafapo an'ilay etaeta lehibe masina napetrak'Andriamanitra ao anatinareo nefa miezaka io tilikambo fampitandreman'io ny ampitodika ianareo eo amin'ny zavatra marina kanefa miezaka ianareo ny ahafapo an'izany amin'ny fikambanana amin'ny fiangonana mitanisa fanekemponona na zavatra toy zany kanefa tsy misy afa-tsy ny fanatrehana sy ny fahatsapana an'Andriamanitra tenany ao amin'ny fiainanareo no afapoan'io tsy ho afapo amin'ny fanekemponona zany tsy vitanareo mihitsy ny ampandalo ny fanekemponona amin'ity baiboly ty tsia tsy misy akory azy any hoe fanekemponona ny apôstôly na zay ilazany azy tsy andalo eto mihitsy zany asa ho ia eo amin'ny baiboly ny ilazany ny fanekemponona ny apôstôly hoe mino ny amin'ny fiangonana katolika romanina masina mino ny fiambonandreo masina nefa hoy ny baiboly ray ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona de Kristy Jesosy zay olona tsy vitanareo mihitsy ny ampandalo an'izany eo amin'ny baiboly tsy vitanareo ny ampandalo an'ireny diretra reny ny sorta sy ireo zavatra ataon'ny olona ankehitriny reny twista sy tsitsi reny sy reny zavatra rehetra reny eo amin'ny tenin'Andriamanitra tsy ho vitanareo mihitsy ny ampandalo an'izao fironan'ny civilisationna moderne zao amin'ity baiboly ty toeriny zany hitanareo nefa miezaka anareo ny amaly an'io etaeta io saingy eny zany de ho ahafapo an'izay zavatra tiany lehilahy sy vavy mendrika irery ihany ty baiboly ty io fany masina io zay zibazibain'izy ireo ka ataony hoe lasa daly ianareo nefa zany ny mahafapo an'io fandrina lalina io de zavatra zay tsy misy any zao tontolo zao ny amin'io namatika ny tenan'izy ireo niala tamin'ilay tena batisan'ny fany masina sy ny tenin'Andriamanitra ho amin'inona ho amin'ny dobopotaka ny dobopotaka ny fiangonana de ny dogma sy ny fanekemponona ary reo disadisa ny anaram-piangonana sy ny sisa ataovy hoe kristianina ve nareo metodista batista presbiteriana tsy misy dikany mihitsy amin'Andriamanitra zany na de kely azy tsy ho vitanareo ny ampandalo an'ireo zavatra eo amin'ity baibolin'Andriamanitra eto ty nefa de miezaka ianareo ny afapo an'io etaeta masina zay nomera Andriamanitra anareo io de nangetaeta azy zany ve eny fantatrareo fa voalazany Davidy eto hoe an'Andriamanitra velona fa tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny de Andriamanitra ary ny teny de tonga nofo kanonona tamintsika koa tsy afaka hisy ny fahafapo mandra-patonga nyity teny ty zay Andriamanitra ho tonga velona ao anatinareo ka eo anareo vao mahita an'Andriamanitra tenany manatanteraka an'izay nampanantenainy fa ataony ao amin'ny baiboly eny maro ny fandikanany baiboly ananatsika misy fiangonana mandika an'izany toy zao ny hafa mandika an'izany toy ity ary ny hafa toy zao ny sasany tsy maka afa tsy ampahany kely ao ny sasany maka eto sy aroa ampahany amin'izany fa Andriamanitra ihany ny mpandika ny tenany rehefa nampanantena izy ary manatanteraka an'io de zay ny fandikana
raha nampanantenanareo aho fa hoeto anio ariva de tia ary zay ny fatantenahn'ilay fampanantenako raha milaza aho fa iaona aminareo raha pitsy marainy ka hoeo aho de zay lay fampanantenako tsy ilaina nitady fialatsiny hafa fa tsy maintsy makeo aho ary rehefa mampanantena Andriamanitra de tonga eo izy manatanteraka an'io fampanantenana io ka zay ny fandikana ilay fampanantenana fa anao fikahikahana amin'izaniza ny azona an'Andriamanitra amin'ny teniny de jereo raha tsy fahamarinana avokoa ny teny rehetra ao amin'ity baiboly ity marina zany fa zay io etaeta ao anaty io ianareo raha nivelona tamin'ny andron' Jesosy aho de ho zao no nataoko eny nivelona amin'ny androny ianareo ino nataontsika any amin'io inona nataontsika ho ianareo ahoana fa izay nataonareo de zay koa angamba no nataon'ny fariseo mpikamba natao amin'ny fiangonana izy nefa nandahan Jesosy Kristy milaza foana sika ankehitriny miezaka milaza ny olona hoe mampitaza ahy tsy maintsy mampitaza ahy ny baiboly isaky ny pejin'ny baiboly isaky ny andin-tsoratra tsy zay ny fahamarinana tsy zay ny fahamarinana zao midika an'ity teny grika ty ary ty midika to zao na de reo grika reo azy tamin'ny fotoanany tsy ny fivribe tao Nisé sy reo mpanoratra tamin'izany samy nanana ny heviny ny anankiray nino an'io to zao ty mpahay grika ty de milaza an'izao ny anankiray indray milaza fa to zao ny dikan'io de niady hevitra ny amin'izany izy reo tsy ny fandikana avy amin'ny mpahay grika na ny teny grika no ilayntsika ny mahafantatra azy no fiainana de lay olona Kristy tenany tsy ny fampitana eo amin'ny fanambarana no anorenan'Andriamanitra ny fiangonana ary raha tsy manorona eo amin'ny fiangonana io sika hoy ny baiboly Abela tamin'ny finoana ary ny finoana dia fanambarana avy amin'Andriamanitra hitanareo ny finoana dia fanambarana avy amin'Andriamanitra marina zany io zavatra rehetra io ary de miorona eo ambony ny fanambarana koa raha tsy hoe efa voambara aminareo ary zany ho Jesosy mideranao aho raha eo fanafeninao tamin'ny endry teto am'izao toy zao reo zavatra reo fanambaranao tamin'ny zaza madinika zay vonona nianatra hitanareo koa miorona eo zavatra rehetra tsy maintsy fantatrareo lay olona ary tsy vitanareo ny afapoan'io amin'ny fikambanana amin'ny fiangonana tsy maintsy hitanareo lay olona Andriamanitra tenany zay teny sy ny fandikana ataon'ny tenany ho an'ny ankehitriny de reo fampanantenana nataony ho an'ny ankehitriny reo hoe vahoaka zay ho azy am'izao andro zao lay fiangonana tsy misy petipetina na fiketrona de tsy midika hoe anara-piangonana fa olona ny resahana reo isambatan'olona tsy misy petipetina na fiketronana isy roa miray fandrina ny anankiray ho raisiko ary ny anankiray avelako roa any an-tsaha ny anankiray ho raisiko ary ny anankiray avelako fa rehefa Andriamanitra ka io etaeta masina nitovy amin'io sady hitanareo koa fa manamarina ny tenany ao aminareo ny teniny hoe mpanompon'Andriamanitra ianareo ka zay rehetra lazain'Andriamanitra mifanity tsara amin'io tsotro zao ianareo de zay ianareo manaraka ny dingana tokony arahana mba hafapo an'io etaeta masina ao anatinareo io mazava ho azy fa iome anareo ny olona na hoe verisaina lasadala nefa tsarovo hoe avy amin'inona ny sotroan'izy ireo hitanareo jereo ny misy azy mba azanareo etreretina ve hoe misy lavadrano mamoaka rano tsara nefa misy olona ny am'ireny rano miandro ny any reny feny faty bibike sy reo fanekemponona sy ny hafa koa ao aminy ka misotro eo izy nefa mijery sy manimbazimbanareo eny tsy fatany hoe lakan-drano manala etaeta to inona ny velomanareo tena marina zany manana Andriamanitra velona sika tsy hoe olona efa maty sy vojato sy arivo taona ka nijanona tao am-pasana fa lahy nitsangana hony Hebreo 13 izy ny tsy miova masy an'io ary mandrakizay io faniamasina zay nilatsaka tamin'ny andro Pentekoste io ihany no faniamasina eto am'izao fotoana zao io lay ampaha mahafapo satria teny izy marina zany faniamasina nanoratra ny teny izy no mandika ny teny hoy ny baiboly ao amin'ny Petera 2 hoe ny faniamasina no nanoratra ny baiboly ny olona fahiny arak'izay nitondran'ny faniamasina azy no nanoratany baiboly eny tsy vitanareo ary tsy ho vitanareo ny afapoany etaeta masina io raha tsy hoe Andriamanitra tenany mihitsy no velona ao anatinareo amin'ny maizy ny faniamasina tenany ny fampianarana ny kolotsaina ny fikambanana amin'ny fiangonana ny fitanisana fanekemponona ny fikambanana ao amin'ny fiombonana tsara avokoa zany rehetra zany saingy tsy ampitsahatra an'io fahanginana masina io mihitsy zany an'io etaeta masina io zay no izy tsy ampangina an'io etaeta masina io ny haino any Billy Graham lay evangelista lehibe dra arivo ary lazaiko anareo fa mivavaka ho azy mihoatra noho ny tany aloha rehetra ankehitriny raha nahita azy namely mafy an'ireo olonireo noho ny nataon'izy ireo ozy io andehan'olona mpivavaka tonga teny amin'ny arabe io sady manonana vozina akanjo nandeha teo amin'ny toerana tsy tokony nalay izy ireo ka napiditra ny orony tao amin'ny zavatra iray fanaky any amin'ny arabe izy ireo sady ny teatanana no mikapokapoka ny tongony tokony hoe mpiatanetana ratsy fitondratena eny hitanareo anefa fa nisy zavatra ninony nisy zavatra tao aminy naprehitra ny fanahany
nisy zavatra nahatonga azyny rehetra. Nisy vehivavy nakeo ka niditra tao amin'ny raharaha anankiray ary noeverin'izy ireo martiory izy io kanefa tsy nisy raharaha tokony dirany tamin'izany. Hitantsika eto fa reto lehilahy reto nisy atony nampitehan-tanana azy ireo fa izy nisy zavatra nataony koa raha vitanareo eo ny anao an'izany ho an'ny traikefa izay iverinareo mety nefa makao am-piangonana nareo aveo ka raha misy olona mitehan-tanana sy mikapokapoka ny tongony dia amoaka azy any ivelany diakony. Hitanareo fa natotika izy ireo amin'ny dobo-potaka malotony fahakem-ponono sy ny anaram-piangonana ny olona ho aminy raha tokony hofikisany tamin'ny tenin'Andriamanitra masina sy voata izay torina amin'ny alalan'ny hery ny fitsanganan'i Jesosy Kristy. Hitanareo fa miezaka izy ireo ny manala ny etaetany amin'ny fanaovany hoe zany mpampianatra ranona na nivoaka avy tamin'ny seminaire toy zao na sekoly toy zao nefa tsy misy dikany mihitsy zany na de kely azy. Saingy hitanareo fa miezaka izy ireo ny afapony tenany amin'ny hoe eny anaiky Andriamanitra satria pastorany anaiky Andriamanitra satria zany ray masina ranona na iveka ranona na zavatra toy zany. Miezaka ny maly etaetany izy ireo nefa tsy hainareo atao zany. Ananako ny diplôma ny filozofia, diplôma lalàna, ananako ny maripaizana soratra, ananako zao tsara zany nefa hoa diky zany fa manalavitra an'Andriamanitra bebe kokoa ianareo. Marina zany miha manalavitra an'Andriamanitra bebe kokoa hatrany. Tsy ahafantatra an'Andriamanitra ianareo raha tsy amin'ny alalan'ny fahatsapana. Tsy hainareo ataony apiditra an'ity avy amin'ny fianarana fa teraka ao anatinareo zany zavatra omen'Andriamanitra anareo. Tsy misy idirany fianarana amin'izany mihitsy. Tsy nananao sy ninanarana akory ny anankiray tamin'ireo lehilahy ambony indrindra tao amin'ny baiboly. Masida Petera tena marina zany izy Jaona hoy ny baiboly sady tsy mba mpahalalana no nampianariny nefa sitraky Jesosy nanome azy ny fanalaidy ny fanjakana satria nangeta etan'Andriamanitra izy. Amen. Nangeta etan'Andriamanitra fiombonana. Eny tompoko la mietreritra n'Isaia io tovolahy io tovolahy mahafinaritra fa tao amin'ny tempolo izy indray andro nisy mpanjaka ambony ary natodiny tamin'io ny fijeriny ka noeveriny fa isan'ny lehilahy ambony indrindra izy io. Eny lehilahy ambony izy fa ray aman-dreny mahafinaritra reny sy ray mendrika no nitaiza azy ary tamin'ny voalohany tsy nisy tsinony politikany ka nataony izay na izy teo anatren'Andriamanitra dia nijery azy Isaia fa noeveriny olona ambony izy io ka nalainy ohatra nefa aza mametraka olona mihitsy ohatra ho anareo afa-tsy ilay lehilahy Jesosy Kristy. Odiso ny olona rehetra taty aoriana kely tonga teo amin'ny toerana izy fa mpanjaka izy teo saingy nanandrana niaka ny toerany mpisorona ary niditra tao amin'ny tempolo ka dia voany abokany tena nampiayay an'Isaia tokoa ary zany ka dia nakao amin'ny tempolo izy ary nanomboka nivavaka ny efitra ny akao izy mba hivavaka fotoana fohy kanefa jereo fa mpaminany io lehilahy io saingy rehefa tao amin'ny tempolo ny tovolahy dia nitaraina tamin'Andriamanitra tamin'io andro io ary nisy fahitana tonga teo anatrehany ary rehefa nisy zany dia nahita anjely izy reo kerobima zay nanarona ny tavany tamin'ireo elany sady voasarona ny tongony ary reo elatra roa nandinany dia nivezivezy teo izy ireo niakanidina tao amin'ny tempolo nika hoe masina ny tompoandriamanitra tsy to. Ary Isaia io etaetany lehibe nananany io mety nandi fianarana izy mety nananany fahalalana tsara nananany ny fisainana tsara ny amin'izay na izy an'Andriamanitra efa reny reo mpisorona efa tao amin'ny tempolo izy voataiza mba ho pino saingy hitanareo fa tsy mbola nifanatrika tamin'izany mihitsy izy hatramin'izay. Hitanareo nanana ny fanrinany ianao izay mahitsy tiany ny marina saingy ny lafiny ara-pampianarana ihany no nananany ny lafiny ara-teolojika tamin'izany ihany no nananany saingy rehefa niditra teo amin'ny tempolo izy tamin'io andro io ka nahitan'ireo kerobima nykopa-kelatra sy nivezivezy teo reo dia tonga saina fa nanompo teo anatren'Andriamanitra eo anjelireo fa tsy fantatr'ireo anjelireo akory ny hoe ota nefa mba hitoerany teo amin'ny fanatren'Andriamanitra dia nilainy nanarona an'ireo tavany masina mba hitoerany teo amin'ny fanatren'Andriamanitra dia niantsy mafy ty mpaminany ty hoe lozako fa lehilahy maloto molotra ny teolojiako rehetra ny teolojiako sy reo zay nianarako reo fahalalana mahafinaritra rehetra nananako ny amin'Andriamanitra iny fa mifanarika amin'izany ankehitriny. Hoy izy lehilahy maloto molotra sady monina eo anivon'ny vahoaka maloto molotra reo rehetra fampianaran'izy ireo ny amin'ny lalàna sy reo zavatra nataony dia tsy mbola nitondra azy teo amin'ny toerana mihitsy zay nahatongavany teo amin'ny fanatren'Andriamanitra ka nahitany an'Andriamanitra tamin'ny maso sy ny ebaneban'akanjony raha nipetraka teo amin'ny avo izy tany an-danitra fa teo izy no nifanatrika tamin'ny tena zavatra ary nika izy hoe lehilahy maloto molotra sady monina eo anivon'ny firenena maloto. Ary teo nakalilay kerobima nitandra ary vato mirehitra fa avy teo amin'ny alitara ka nokasihan'ireo molony maloto dia nanala azy tamin'ny akano sany zany na avy amin'ny hoe lehilahy mana-pahaizana mpampianatra
ho lasa mpaminany zay afaka nonona ny tenin'andriamanitra. Zay ary raha mbola teo amin'ny fanatrehan'andriamanitra izy dia zavatra hafa zany. La etaetana nanany teo ary no tonga teo amin'ny faritra io ka natonga azo no fenona tamin'izany. Ary velao aho ilaza aminareo resaka azy tsy ahoako zay isan'ny fiangonana ikambananareo na firy ny anarana ataonareo ao na zay lalana alehanareo na namafazandrany anareo na natao batisa na inona koa mandram-pifanenanareo amin'ny olona io Jesosy Kristy. Zay ihany no zavatra tena afa-po. Tsy mahavita an'io ny fihetsem-po. Mety sambikina ambony ambany anareo ka ika maharitra arak'izay tianareo na mety hiazakazaka hivezivezy atao amin'ny efitrano sady mety hiteny amin'ny teny tsy fantatra arak'izay tiavanareo azy. Eny masina tsara io zavatra io tsy misy anoerako an'izany nefa mandram-pifanenanareo amin'ny olona io ampa mahafa-po io de lay zavatra mandrobaka ny ozatra madinika rehetra ao amin'ny vatanareo tsy amin'ny fihetsem-po fa amin'ny fahafa-po. Nisy dokam-barotra kely fahitako nanao hoe raha mangetaeta ianao de ataovy hoe parfait. Nisy zava-pisotro kely tamin'izany raha mbola tovolahy zay natsoina hoe parfait. Tsaroko raha teny an-dalana aho avy nanjony teo amin'ny kamory anankiray zay rano efa niangona ela ary nona mafia teo ka nahita dokam-barotra nanao hoe raha mangetaeta ianao atao fotsiny hoe parfait de nanomboka nilaza hoe parfait fa vao mainka nangetaeta ary za hitanareo tena nangetaeta loatra ka tsy navita nandrora mihitsy aza ataorina kely fa tena nangetaeta loatra koa hitanareo fa tsy havita azy zany tsy zavatra afapoan'io fa natoy ny namiko eny azonareo sotrona ny coca azonareo sotrona avokoa zay tianareo de reo zava-pisotro misy gaz sisisy fa tsy misy amaly ny etaeta toy ny lakan-drano mahafaky etaeta sady mangatsitsika. Zay no amaly an'io etaeta io fa natao solony reo zavatra hafa rehetr'ireo ka nahoany sika no anaiky solony nefa misy ny tena batisa ny fany masina zay mahafa-po ny ozatra madinika rehetra sy zay fandrina lalina ho amin'ny fanahany olombelona de ho sahanareo ny fanatrika amin'ny fahafatesana toy ny lazan'ilay apôstôly Paoly lehibe hoe ry fahafatesanao aiza ny fandronanao ry fasanao aiza ny fandresenao fa isaorana ny Andriamanitra zay manome antsika fandresena amin'ny alalan'ny Tompo Jesosy Kristy. Zay le fahatsapana ralahy zay ny mahafa-po an'io fahanginana masina an'io etaeta masina ao anatinareo io omeny fahafa-po zany tsy misy ilaina ataonareo ny amin'io io ny manadio ny molotra reo. Ary misy ihany koa reo olona mivelona amin'ny fihetsem-po eo amin'ny misy olona milaza hoe fa feno an'izany ao amin'ny hetsika pentecôtiste ary miditra izy reo tsara zany itiatanana sady milalao mozika vao mijanona mozika voatondraka amin'ny sinon-drano ny rehetra. Hitanareo nefa zany no ataotsika zany no mahazatra atsika manana isika lasa toy ny fahazarana ho antsika fotsiny io. Avelao ilaza zavatra aminareo rehefa mivavaka amin'Andriamanitra nareo de amin'ny fanahy sy ny fahamarinana saingy rehefa lasa fahazarana ho anareo ny manao an'io satria heverinareo fa zay ny tokony ataonareo satria heverinareo fa raha tsy mika anareo na mitsambikina ambony ambany na mandihy miaraka mozika de eritreritra ny eo akaikinareo fa niemotra anareo de misotro eo amin'ny lakan-drano miandro inareo mariny zany fa mandra-pamenony zany ny ozatra madinika rehetra mandra-pahatonga ny fany masina tena ny boboky ao anatinareo ka tsy mampaninona na mandeha ny mozika na tsy na eo ampilalaovana ny hoe akaiky anao kokoa ry Andriamanitra na ny hafa koa de mampaneno lakilosy ny voninahitra amponareo hatrany ny fany masina. Zay ny mahafa-po zay no ampahan'Andriamanitra mahafa-po fa raha izay zavatra akoatra zany de vitany aminareo. Mety teny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely anareo mety zara ny fanananareo rehetra mba mikisana ny malahelo mety aminany ary mety hanana fahalalana afantatra ny zava-miafina rehetra sy reo zavatra rehetra reo saingy mbola tsinitsinina trany Kortiana voalohany 13 mandra-pahatonga an'io zavatra mahafa-po zay antokana maly an'io etaeta io mangeta etan'Andriamanitra velona ny fanahiko tahaka ny dera mianahana maniry ny rano anony raha tsy mahita an'izany aho de ho faty. Rehefa anona an'Andriamanitra toy zany ianareo de zavatra hitranga eo ny fany masina mba hitarika anareo am'ireo loharanon'Andriamanitra lehibe reo. Eny tompoko eny zavatra tsara ny midera ao amin'ny fanahy mariny zany saingy matetika de eo aminareo ny fanahy fa tsy eo ny fahamarinana. Masindajanona efatra manao hoe manompo an'Andriamanitra amin'ny fanahy sy ny fahamarinana ary Jesosy ny fahamarinana zany indrindra ary izy de teny
fa nylotony satana avokoa reo lakan-drano nalefa an'andriamanitra mba hahafapoanareo eo amin'ny ara-nofo nalefa nytao am'izay rehetra azony nidirana ny rongony voapoziny marina zany ary nalainy io lakan-drano lehibe io de ny fiangonana zay ny fomba an'andriamanitra ho jesosy eo amin'io vatylapy io no aoriko ny fiangonako ary ny vavadiny elo tsy aresy azy eny misy fiheverana maro isan-karazany amin'io ny vahoaka katolika romanina nanao hoe naorony teo am'petera zany tanareo ary nazay no izy niemitra ane petera andro vitsy tateo ariny koa tsy eo zany azo antoka fa tsy niorona teo am'petera zany petra lay vadikely ary ny protestante hoe naorony teo amin'ny tenany zany jesosy kristy tsy hoe te hiavaka nefa tsy mimbokevitra aminy ah tsy naorony teo am'ireo mihitsy zany fa naorony teo amin'ny fanambarana ny maizy azy hoy izy sambatra ianao ry simona zanak jona tsy nofa mandra mihitsy ny naneo anao zany fa ny raiko zay any an-danitra no naneo anao zany tsy tamin'ny fahalalana tsy tao amin'ny boky no nahaizanao an'izany tsy ny fikambananao tamin'ny fiangonana nahaizanao an'izany tsy noho ny fikanana nahaizanao an'izany ianao fa ny fanay masina tena ny naneo ny maizy an' jesosy kristy taminao koa eo amin'io vatylapy io no aoriko ny fiangonako ary ny vavadiny elo tsy aresy azy fa ao amin'ny maizy an' jesosy kristy no mahafapoany io etaeta masina io zay ary lay izy zay ny titsika tadiavina de ny hahafapoany io etaeta io am'izany eny ary hitatsika fa isika tsy maintsy ny fahalalana ola zavatra mahafinaritra ny fahalalana ananatsika betsaka io sady feno an'izany eo amintsika am'izao andro zao nefa hitanareo fa ny fahalalana arak'izay voalazako ndray andro eny raha nyresaka ny olo ahevitra mikasika ny fahalalana io nisy olona tany ivelany resaka tamin'ilay sakaizako teo hoe raha tsy mino ny amin'ny fampianarana ny olona iray inona no antony amakiny baiboly izy ireo ho ianakapo eny raha ny voalazan'i jesosy tompo aza tsy azon'izy ireo koa ahoana no ahafahany mahazo ny olona donto tahaka ny am'izay lazaiko izy ireo akory ny nahazo azy nefa nazava tsara ny fiteniny hoy izy ndray andro raha tsy mihinana ny nofony raha misotro ny raha sy mihinana ny nofony zanak'olo ianareo de tsy manana fiainana ao anatinareo tsy nazavainy zany notoizany diany marina zany hitanareo fa ho reo mpihinan'olona ty lehilahy ty tsika izy nihinana ny nofony nisotro ny raha ny vampiry ty eny ty ny olo asa vampiry sika hitanareo reo manampaizan'ireo nefa hoy izy niondriko mihain'ny feoko hitanareo omena ny olom-boafidy zany fa efa nifidy noho ny fahalalana raha teo andriamanitra fa zay nomeny ray tsy misy mahay manatona raha tsy tao amin'ray fa zay rehetra nomeny ray ady anatony ahafantatra zany izy ireo tsy hain'ireo mpianatra nazavainy zany nefa ninony hitanareo mariny zany raha mino an'izany ianareo maro ny zavatra tsy haiko azavainy nefa inoko foany zany eny izy satria nilaza andriamanitra fa hotoy zany ny fahalalana fantatrareo fa ny fahalalana ny filazantsara ny satana mba fantatrareo ve zany zay nitoriny tao amin'ny saidena tamin'ny evo ary ny filazantsara ny fahalalana no nahavoafitaka azy koa nolotony tamin'io ny taranak'olombelona rehetra tena marina zany nalan'izy ireo ny programa ny fampianarana de nataony tao amin'ny fiangonana mahazo aina tsara izy ireo eo nefa tsy mahazo aina ao amin'ny tenin'andriamanitra tsy tompoko tsy ny fianarana no alalanareo an'andriamanitra tsy ahafantatra an'andriamanitra avy amin'ny ny fanofanana na ny fianarana matematika sy ny fahaizana amin'ny teny tsara ianareo paoly lehilahy nanam-pahaizana izy saingy rehefa nanatona ny kristy izy ka nandray ny fanay masina de nakeo amin'ireo kortianina nanao hoe tsy mbola tonga teo aminareo aho tamin'ny teny mataona na ny fahendren'olombelona kanefa azony natao tsara zany hoy izy tonga teo aminareo tamin'ny hery sy ny fanehoany ny fanay masina mba iorena ny finoanareo amin'andriamanitra fa tsy amin'ny fahendren'olona iray eny matetika rehefa atao ny programa ny fiangonana de mitaky zavatra koa amin'ny ny pastorana izy ireo rehefa ifidy pastora ny fiangonana de o reo fa ty pastor ty eny manana diplôma ambony roa nandalina psikolojia efa taona nazo an'izao an'ity sy ny hafa koa ary ifidy an'io karazana lehilahy io izy ireo naona raha tokony ho pastora mino fa avy amin'ny tsindrimandry sady avy amin'andriamanitra ny ten'andriamanitra ka hitoro ny teny fa tsy raraha zay fiheveran'ny olona ny am'izany hoy andriamanitra tamin'ny ezekiela fantareo tsara hoy izy torio zany na mino izy na tsy torio foany zany hitanareo marina zany na ekeny zany na tsy zay nojerena tsy nanaky an' jesosy izy ireo nefa nandrosatrany izy nitoranyio tolony teo ihany hitanareo raha tokony ho tena pastora zay toro marina ny teny ka ino an'andriamanitra de miezaka izy ireo ny ampiditra ny manampahaizana zay lehilahy no andio fianarana indrindra zay olona afaka ijoro eo amin'ny pilipitra ka tsy aka afa-tsy 5 minitra mba ahafahana mody faingana ka andeha am'ireo anao zavatra hafa ary afaka andeha mafy amin'ny fiara ny riky ka afaka andeha any amin'ny lanona-mpandizana twist izy ireo sisisa ary zany zany de tsy misy afa-tsy fandotona noho ny fampianarana safiotra marina zany tokoa ny zava-misy marina zany nefa ino zany mahafapo an'izay tian'izy ireo io
hitanareo mahafa-po ny tian'ireo mpikambana amin'ny fiangonana arak'izao tontolo zao tsy afa-po ny tiany izay masina zany fa andray ny teny atrany izy io fa o reo eny somary mikorotatsainy reo olo reo eny izy ireo de tena tsy azony mihitsy ty izy ireo de miezaka ny aina amin'ny vanim-potoana efa lasa mo tsy mahagaga tonga taty andrefana aritako fa miezaka avokoa ny olona ty mba hiaina amin'ny vanim-potoana efa lasa mbola tian'izy ireo atrano ny fanao tamin'ny andron'ireo koboy fahiny de makanikatikia ny fanao ny olona fahiny tena tendrombohitra indray ny any tianao to zany izy misy fandarana ataony mikasika an'io fa raha ny hoe fivavahana toy ny andro fahiny tsy misy ilany amin'izany ny hoe andro fahiny tonga teto aho folonisy ny rodeo nahita vehivavy ranjanana teo aho nanao karazan-zavatra maitso teo ambanin'ny masony sady borivolony nanao sigarambava fa raha tamin'ny andro fahiny nahitan'izy ireo anio de ho nataony hoe teo andalam-pahalovany zany olo zany izy ireo onodiny atrano ahoana raha nivoaka teny ny reninareo ka nitafitony ny fitafinareo na ny any zanakareo vavy ankehitriny mety inona no nitranga onygadrany tao amin'ny toerana fitsabona sainy zany mihitsy raha nivoaka teny tsy nanao zipo eny tsarovy ary fa tahaka zany koa ankehitriny eo andalam-pahalovana ao amin'ny lofony ny olona raha iny fa miala amin'ny fahatandroany izy ireo eo anelanelan'ny 20 na 5 taona ary lo ihany koa ny selany atodohany tsy manana tonga eo amin'ny toerana zay tsy anana ny fandiniana ampy ny olona tsy fantany zany hoe fahamotinana tsy hainy ny manafaka ny tsara sy ny ratsy ary kanefa reo programma ny fampianarany izy ireo fantatrareo moa fa ny fampianarana azoko profona aminareo zany de avy amin'ny devoly tsy ny mamaky sy ny manoratra fa ny tiako lazaina de ny fametrahany izy ireo ny fampianarany eo amin'ny fiangonanareo eo amin'inona ny orenan'ny communisme siansy fampianarana zay no andriamanina satana eny zay no zavatra nasehony anyeva ary mbola zay ihany no ijoron'izy ireo zay ny nanenika andreo fiangonatsika nanenika andreo batista reo metodista reo presbyteriana reo pentekotista izy rehetra ny fampianarana ny fahaizana reo ambony am'izao zato sy ny zavatra toy zany ka zay ny nanalavitra azy bebe kokoa tsotro zao tamin'andriamanitra ratsy zany eny tompoko koa hitantsika fa izy ireo mahafa-po ny faniriny zany rehefa misy fiangonana amin'ny fity karazany zavatra toy zany de zay no maneho ao an-tsainy io fiangonana io hoe inona ny iriny inona ny mampangeta hita azy zao no tiany ambara malala-tsaina ny pastoranay tsy mampaninina azy raha miara-mandro ny vavy sy ny lahy sady izy koa miaraka aminay nisy tovavy nyresaka tamin'ny sarazanako ndray andro nakany afrika ny pastorany ary efa tafaverina izy de nesoron'izy io ny akanjony tamin'ny nialina iny fa reny karazana mifinjifinjy reny nanaovany de nandidy tuitsi ho azy izy mba hampifalifaly azy noho izay avy tany afrika isan'ny foko misy any ny tuitsi fantareo tsara ho tiako ve ny ahita ny zanako vavy ao amin'ny fiangonako anandrana ny anao zavatra toy zany tuitsi hitanareo fa efa maneo zany rehetra zany ary zay pastora hipetraka eo ka hijery olona ao amin'ny tovavy enina na 20 taona mampiseho ny vatany toy zany nefa mela azy alamaina fotsiny de zay ny maneo fa ny tenany mihitsy no nivoaka avy tao amin'ny dobopotaka ka hoe lehilahin'andriamanitra nefa manao toy zany mihitsy tena mivatany zany sainky tsapako fa mitory manerana ny firenena ihany koa nefa mahalala an'io ihany koa ianareo ry rahalahy sy anabavy ka velao aho hiteny aminareo fa fahamarinany zany mila fatin-javatra ny volotoro mariny zany ary efa maty io tena mariny zany voaseho mazava tsara tsotro zao eto ny hoe inona ny lohan'izy ireo sy ny tilikabo mampitandrina azy hoe inona nomena azy hitanareo hoe inona no amin'ny fanahiny zavatra toy zany ny tena iriny ny fanahiny ny tena iriny ny fanahiny de fiangonana misy lalitsaina ahitana olona miakano tsara ary 10 minitra ihany no itenenan'ny pastora na 20 fa raha tafahoatran'io de ampandaloviny eo amin'ny filakevitry ny diakona izy ary tsy mahazo milaza zavatra mikasika ny ota izy tsy mahazo milaza zavatra mikasika ny fanaovana sorta ary tsy laza zavatra ny amin'ny fanaovan'ny olona zosy ny hafa koa tsy mahazo manonona an'io mihitsy fa raha atao zany de androka azy ny filakevitra hitanareo ve ny amin'io zany no mba sivany lehilahy mandinika ananana ony baiboly ao amin'ny Jaona 1:10 raha tia ny rafitra zao tontolo zao ianareo na zay zavatra eo amin'izao tontolo zao de satria tsy ao aminareo akory ny fitiavan'andriamanitra fa hoana ny amin'ireo zava-poana rehetra ataony ankehitriny nefa amin'ny anaran'ny fiangonana misy karazana dia ataony ao am-piangonana ny loto ny bingo reo lanonana reo zatovy mandihy rock and roll twist sy reo zavatra rehetra reo jereo Elvis Presley de miamana tongotra roa Pat Boone Ricky Nelson zay sakana lehibe indrindra tamin'izay efa nisy teo amin'ity fireneny ity marina zany reo tena mpivavaka izy reo ira kristiana ny irainy tsy tokony isy zany tsy tokony avelan'ny fiangonana akory ny zavatra toy zany ny sasany amin'ireny zalahy reny miaraka eny ka any oalina izy any amin'ny toeram-pandizana any mandisy milalao mozika sy ny sisa de makeo amin'ny alitara mitomany izy ny alina manaraka amin'ny lalao mozika eny amin'ny lampiazo ndray izy ny alina manaraka indrisy mampalahelo atraiza no isin'ny fahalotona atraiza loatra no ahafahan'ny fahalotona le eny tompoko
aoka naprofo izy aloha fa lehilahin'andriamanitra fa tsy reo karazan-javatra rehetra eo na hoe noho izy mahay mitendry gitara ratsy na ny hafa koa eo am'izay irinareo de azonareo fatarina hoe izany eo am'seza fiandranany fonareo fa zay zavatra tianareo zay no manambara ianareo eny ataoko fa mety andro zavatra eo ralabranam nefa tsaro fotsiny eto fa ny ao amponareo fantatrareo zavatra misy ao eny tompoko fa zay zavatra amikisanareo ny fanahinareo hoe inona ny mahampangetahetany fanahinareo eo no ahafahanareo mahita n'izay mahafapo azy raha tsy titeny ty zany de mizavatra tsy mety ao satria ny teny reny any iveloman'ny fany masina hitanareo misy loza lehibe hafa koa tiako hitanareo aloha kely ny amaranana raha tsy meloka tamin'ireo voalasako voalohany teo ianareo de zao ary ny lozany amin'ny fanamavanana ny etaeta hitanareo hoy ianareo manana etaeta masina saingy tsy meloka ralabranam ny amin'ny fandehanana sy ny fikambanana fiangonana fotsiny sy zavatra toy zany kanefa eny ny manamaivana ny etaeta raha manamaivana ny amaly ny etaeta andrano na sakafo ianareo de ho faty raha manamaivana an'io etaetan'andriamanitra ao anatinareo io ianareo de ho faty ara-panahy mitaky fifoazam-panahy ianareo andrasanareo mba isy fifoazam-panahy ampiangonanareo eny tsy zay akory ny fifoazam-panahy ao anareo fa tokony hanomboka ao anatinareo mihitsy ny fifoazam-panahy rehefa manomboka mangetaetan'andriamanitra ianareo mety tsy misy mpikambana hafa ao ampiangonana ka manina ny fifoazam-panahy io fa raha voaseho ao anatinareo zany de ho voaseho amin'ny toeran-kafa ihany koa hitanareo saingy eny amaivaninareo etaety io ny fanamaivanana ny fiterena ombivavy rehefa indro ny ombivavy fendronononony koa raha velanareo to zany ombivavy io de ho azo ny fahamainana tena marina zany raha manamaivana misotro rano ianareo hoe tsy sotro itsony de ho faty ianareo manamaivana amin'ny sakafo de ho faty koa raha manamaivana ianareo ny fanomezana ny tenin'andriamanitra ho an'ny fany masina de ho faty ianareo kristianina ianareo batista methodiste presbyterianina pentecôtiste assemblée de dieu unitaire binitaire trinitaire na izy ianareo eny tsy aoko tsy misy dikany amiko zany sady ataoko fa tsy misy dikany inona amin'andriamanitra hitanareo fa ianareo isambatan'olona ianareo manokana tsy amafiangonana mihitsy no andehananareo any an-danitra na anara-piangonana fa raharaha isambatan'olona no akanesanao any an-danitra eo aminao sy andriamanitra zay ihany tsy raha raiko zay fiangonana ikambananareo ary raha manamaivana anareo ny famakina ny baiboly sy ny finoana ny baiboly mba hiveloma ny fany masina am'izany de ho faty o jesosy ao masina jaona efatra telo lay soratra masina avao anylazy jesosy hoe tsy mofiany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra tsy hoe ampahany fotsiny makakely sika sombony eto antsoko zany hoe mpanapatapaka ny baiboly oreo eny mino antia saingy somary itsambikina lavidavitra eto sika eny hitanareo tsy maintsy raisinareo zany teny miampy teny o jesosy ny teny rehetra alohaky ny vavan'andriamanitra no iveloman'ny olona fantatrareo ve zany ary fantatrareo fa nataotsika zao andro ivelomantsika zao nataotsika zao andro zao misy famadiana ra-pivavahana na mpiatsoany zanako vavy voatsela ary ozy tamiko ry dada tao ambadiky ny trano tao ozy aviany aty fa isy fandaharana ra-pivavahana ankehitriny ira ny teo ira fiderana ary nisy anyreto karazana rikikely reto namaky tonikira teo fa raha nisy fanevatevana zavamasina efa hitako de isan'io reo zalahy teo reo oloreo nitovy kokoa tamin'ira zao tontolo zao le izy nataonytony ny fanao ny foky andianiny io ary nanonao foana izy reo ka nitsambikimbikina sy ny famely totondry aizy nakaiza la nisy fahatsora-po aizy reo fiderana fa iny firatsika raha ny faly tao amin'ny fanan'andriamanitra ka nrotsaka ny ranomasy teo amin'ny tavatsika nefa de mesaka sika kehitriny ny iazona fofinaina mandra-pahalany fofinaina ao amitsika ka lasa mangana ny tare iezahana ny eona fa mpira mahibe ny tena hitanareo nalaitsika tahaka avy tamin'ny Hollywood zany sy tamin'ireo fandaharana rehetra hitatsika avy amin'ireo hira fiderana ra-tsaina sy manamboatra feo tiako ny mandre an'ireo hira tsara tiako ny mandre an'ireo hira fanao fahiny makasika fo reo hira pentecôtiste fa tena alako ny mandre an'io krotapeo antsony izy reo hoe mihira kehitriny io mariny zany ataoko fa zany ny tena zavatra fahadalana famadian'io mariny zany tiako ny mahita lehilahy ka tena lehilahy marina alako ny mahita ny reny mivoaka manao ny atiny akanjo ny vadiny reny sady akarina eo amin'ny ilany zany ary manao fatiboly eo amin'ny androny ary misy voloboribory roa mikorozaroza toy ny sanga tapaka eto aloha tsy haiko atsony zany hoe lehilahy tsy fantany hoe tanàna kinona ny misy azy hitanareo mariny zany
hitanareo fa ny vehivavy jereo fa miezaka manapaka ny azy ny vehivavy tapahany toy ny any lehilahy ny volony raha lehilahy miezaka ny anamboaboatra ny volony manao sanga oatra ny vehivavy ny lehilahy de manao ny atina akanjo vehivavy raha vehivavy kosa manao ny akanjo fiasandra lehilahy hitanareo fa madiara-tsotro zao mifamatika fotsiny ary toy zany koa ny eo amin'ny firenena ny eo amin'ny olona ny eo amin'ny fiangonana ny eo amin'ny rehetra Andriamanitra aza ny efa ran'izany zavatra zany ny fiaviany Jesosy Kristy tompo zay no amarana an'io koa raha manamaivany anareo ny amoky ny fany masina amin'ny tenin'Andriamanitra ho Jesosy ny fany masina no iaviny ny teny rehetra ary enony eto raha mitady ny amoky an'izany amin'ny zavatra tsy izy ianareo ka raha tena fany masina no anatinareo de ho fatany tsy fitovina eny tsaroa fa ny tenin'Andriamanitra no ivelomany fany masina tsy ny fientanentanana no ivelomany tsy ny fianarana no ivelomany tsy ny fakanesana anam-piangonana no ivelomany tsy ny teolojia no ivelomany misy tsy fitovina lehibe ny amin'ny zavatra avy amin'ny tsindrimandry sy ny fomba fijery teolojika reo teolojianina rehetra tamin'ny andro Jesosy reo la na eny andahan-teny izy reo isaky ny pejy ny lamina tsara avokoa tsy maintsy toy zao ny fahatongavany Mesia zany mihitsy ny zava-nisy nefa izy rehetra de diso tamin'izany fantatrareo ny voalazan'i Jesosy tamin'izy tonga hozy ianareo de avy amin'ny devoly rainareo ary ny asa no nataonareo tsy voambara taminy ny tenana izy ny teny hitanareo fa diso tamin'reto fiolanana kely reto izy reo toy ny mahadiso azy ankehitriny raha ao amin'izao ianareo ka ao amin'ity de fa ampy aza minao zany tsy maintsy ao amin'ny Kristy ianareo ary raha misy zavatra ao anatinareo anoanana ny Kristy tsaroa fa fony tao akibony rainareo ianareo dia niaraka taminy teo saingy tsy nalalanareo ny rainareo tamin'izany ary ianareo tsy nalala ny rainareo fa ny ilanareo ny ho tonga ary nateraka nanao fomba tamin'ny alalan'ny reninareo Andriamanitra zay natao ho toerana famafazana koa de nisy zany ary tonga ianareo avy eo lasa lehilahy na vehivavy arak'izay nisy teo de fantatrareo ny rainareo ary afaka nanana fiombonana taminareo ny rainareo ankehitriny tsaroa fa raha nananareo ny fiainana manak'izay de fa atao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ny fiainanareo ary ny fiainana Andriamanitra de teny ary koa rehefa tonga nofo tao amin'ny Jesosy Kristy ny teny de nidin'Andriamanitra mba onona tao amin'ilay vatany ka nanao ny tena no zanak'Andriamanitra rehefa nidin'Andriamanitra ka nonona tao de tao aminy ianareo fony ny nomboana izy ary niara-nombona taminy ianareo sady niara-maty taminy teo Kalvari niara-lalevona taminy teo atendrim-bohitra sady niara-nitsangana taminy ny maraina amin'ny Pasika fa miara-mipetraka ao an-danitra ianareo ankehitriny ao aminy sady efa manana fiombonana aminy ankehitriny hitanareo Andriamanitra tena no tonga ho isatsika tsy nisy olona nahita ny ray na oviana na oviana fa lay zanaka lahy tokany ray ny nanambara azy zany hoe tonga olona Andriamanitra mba ahafahany manana fiombonana amintsika amin'ny maha olona hitanareo fa ankehitriny ianareo de nofo ary nofo izy Andriamanitra ny tonga nofo teto anifisika tao amin'ilay endriky ny zanany Jesosy Kristy ary tao aminy Andriamanitra izy fa tsy hoe afaka ohatran'Andriamanitra izy Andriamanitra voaseho tao amin'ny zanaka Jesosy Kristy ka nahatonga azy ho Emmanuel arak'izay efa voalazany mpaminany fa izy azy ka hitanareo avy eo fa tokony efa ho teo ianareo talohany nanaovana ny tany efa natao tao amin'ny bokin'ny fiainana zanak'ondry ny anaranareo ka inona ary no azonareo hoanina mivelona amin'ny ten'Andriamanitra ny fany masina ary eto ny Apokalipsy 2:7-20 hoy ny Baiboly na iza manaisitra teny ray am'ty na manampy teny iray ao de sorona ny anjarany amin'ny bokin'ny fiainana hitanareo ve ny alanina an'izany tsy azonareo atao tsy velona amin'ny zavatra zao tontolo zao ny fany masina tahaka ny vorona voromailala sy ny goaika piatsara velatsy be ny goaika afaka ho any ivelany io zalahy io ka afaka ihinam-bary mandritry ny andro de hoeny sy anidiny eo amin'ny faty biby maimbo ary mihinana io ihany koa afaka keo amin'ny sa izy ary vitany mihinana vary miaraka amin'ny voromailala nefa hoeny izy ka ihinana faty biby maimbo fa ny voromailala kosa de mavita mihinana vary mandritry ny andro saingy tsy vitany mihinana faty biby maimbo noho izy voromailala ary tsy manana fero ny voromailala faty biby maimbo indray mbava fotsiny de ahafaty ny voromailala hitanareo fa tsy manana fero izy ary toy zany ny aminy tsy misy fangidina ary toy zany ny eo amin'ny tena kristianina marina tsy mila ny zavatra zao tontolo zao izy reo fa ny tenin'Andriamanitra ihany no ivelomany sady zany ihany de zay madio ny sivan'ilay olona mandinika hitanareo efa nandalo teo amin'izany izy reo ary zany ihany efa maty reo zavatra zao tontolo zao maimbo aminy zany jereo manety goaika ratsy ty tamin'ireo andro na mitena taorina ny safodrano fa nanidina ny tety faty izy ninana n'ireny faty biby maimbo reny tsy niverina tao amin'ny samby fiara fa ilay voromailala kosa tsy nahita toerana nametrana ny tongony eny niverina tao amin'ny samby fiara izy fa taony nazahoany vo ary zay no zavatra ataotsika ny tenin'Andriamanitra no ivelomantsika ao amin'ny Salamo 2:7 raha ny soratan'i Davida io salamy io ny Salamo 2:7 de tsy maintsy tamin'ny fotoana nandosirany raha hoy izy mangetahitanao ny fanahiko tahaka ny dera ny anahana maniry ny rano anony jereo fa nitaraina izy nandositry Davida teo ino izy fa nisy osotry ny diloilo teo aminy ary fatany fa ho mpanjaka izy efa nisoran'ilay mpaminany ho mpanjaka izy mario eto fa teo ary izy
nisy andiana miaramila vitsy teo aniny zay jetilisa sisisy ary teny atapitendrombotra izy nefa indro fa lasa voadidin'ny filistina lay tanàna ny tiany noho ny otan'izy ireo ary davida tamin'io andro mafana io teo mihitsy no nandroatany anty salamy ity tahaka ny dera mianana maniry ny rano anony mario davida raha teo amin'ny toeran'io nijery teny ambany izy nijery an'ity tanàna tiany ity de natsiaro ny fahazazany fa natetika izy no nitondra ny ondrony teo amin'ny kamoron-tany io fa zany de tena firenena feno rano sady feno mofony teo ranomarina betlehema de midika hoe trano mofon'Andriamanitra ary raha mbola natsiaro azy nandalo teo sy nisotro tamin'io rano mahafaky etaeta tsara io davida nefa indro izy teto fa teny ambony teny nandositra ary lavitry ny vahoakany tsy nanana toerana nale koa de tsy maintsy naniry mafy an'io rano mahafaky etaeta tsara io ny fanahany nanana mpanompo vitsivitsy izy teo la ka izay mety ho ny riny dia didy ho azy ireo ary izy ireo nitelo taminy niady namaky lalana teo amin'ny tafiky ny filistina io 420 kilometatra 120 kilometatra tahaka zany nandroso ny veriny namaky lalana teo ary nitondra rano sotrony fa la etaeta ny fanahy kosa ny vatany raha teny ambony teny izy dia mety voatery ny sotro an'izay rehetra nisy teny an-tanany tamin'ireo oditrositota sisa zay misy rano mafana efa miandrona tamin'io andro mafana io hoy zay rakapo raha mba afaka iala sasatra eo aho ka maly an'izao etaetananako zao raha mba afaka idina any betlehema aho ka iala sasatra eo amin'ny olo arany io sy sotro ary efa nakeny izy ireo ka naka rano de nitondra an'izany ny veriny saingy nangetaeta mafy kokoa ny fanahany tsy hoe lay avy ao betlehema fa lay avy any jerosalema ny fanahany koa nafony le rano hoy izy tsy sotro antika akory aho nafafiny teo amin'ny tany zany hitanareo fa nangetaeta kokoa an'Andriamanitra ny fanahany mihoatra noho zay amaliny ny etaeta tamin'izay la etaeta ny tao amin'ny vatany tamin'izay rano mahafaky etaeta tsara nafafiny teo amin'ny tany zany hitanareo ilay tranon'Andriamanitra ireo rano manala etaeta ny fanahy avy any Jerosalema zay any ambony hoy Jesosy ao amin'ny Jaona 9:30 za no mofinaina za no mofinaina Betlehema tranon'Andriamanitra ny fiangonantsika dia fiangonan'Andriamanitra eto tany lay fiangonana eto tany titsika ny makao amin'ilay fiangonana eto tany nefa lehibe kokoa Jerosalema zay any ambony de Andriamanitra Jerosalema any ambony de Andriamanitra lehibe kokoa io etaeta ny fanahy io niaraka amin'ny any mihoatra noho ny fahafapo amin'ny fikambananareo fotsiny amin'ny fiangonana anankiray eny tsy amala an'io etaeta io ny fikambanana amin'ny fiangonana no profony David zany eto reo rano avy tao an-tranon'Andriamanitra mihitsy eny no nafafiny teo amin'ny tany mba ahitany fity ka azo an'ilay zava-pisotro mahafaky etaeta tsara avy amin'Andriamanitra na de ny lehibe noho ny etaeta ao anatinareo zany io etaetan'Andriamanitra zay etaeta ny fanahy io Mario ny teny hoe Jerosalema dia avy any ambony hoy ny baiboly amintsika zay ny avintsika lay renitsika rehetra ary Kristiny renitsika tsapantsika fa Andriamanitra ny renitsika satria izy no niteraka atsika midika fotsiny io teny io hoe fiadanana Jerosalema shalom na shalom zay midika hoe fiadanana Jerusalem hitanareo midika hoe fiadanana tokony ampangetaeta kokoa ny fanahy rehetra lay ranonay noho ny filazana fotsiny hoe mpikambana amin'ny fiangonana ny teny tsy mahavita mahafapo etaeta ny fanahy io de lay tena etaeta marina mety ho voavily zany mety efitra anareo hoe mety tsara ny rehetra rehefa mikambana amin'ny fiangonana saingy tsy zay lay izy tsy ahafapo an'ilay etaeta marina sy masina an'Andriamanitra io tsy hainy atao tsotro zao zany fa tsy eo fotsiny zany eny o Davida ato amin'ny Salamo 2:7 rehefa ny lalina no miatso ny lalina noho ny firondrony riananao lay antso ny fanahy jereo nampiasaiko matetika zao fanoarana zao raha misy vombony eo andamosiny trondro de natao teo io mba ahafahany milomano amin'izany misy ilany an'io nefa ahoana raha ozy teo trondro miavaka teo mahiratsaina ho trondro manapahaizana andeha aho ino ny tena teolojia ataoko fa tsy ilaiko ny anana an'ity filomanosan'ity tsy andeha lavitra ao amin'ny rano io izy sa ahoana ary tena marina zany ahoana raha ony azo eny fantatro fa nilaina aloha sy ny tany mba andrika eo marina zany tokony anireo aho nefa ho tonga azo miavaka tiako raha ataon'ny ololetsy eo anivon'ny arabe mba ho tazana tsara hitanareo tsy hoela velona izy hitanareo marina zany rehefa ny lalina no miatso ny lalina mila zavatra ambony kokoa noho ny fikambanana amin'ny fiangonana fotsiny mila zavatra ambony kokoa noho ny fandraisan-tanana mpitoro-teny fotsiny ambony kokoa noho ny fananana fiainana tsara sy mahitsy zavatra mahafapo ao anatinareo ao no ilainy zay mirotsaka avy amin'Andriamanitra ao amin'ny fanahy ny lalina miatso ny lalina noho ny firondrony ny riananao tompo ny lalina miatso ny lalina karazana etaeta inona no everitsika nanana ny arivo
isika mapentekotistatsika mizotra makaizy sika inona ny karazana etaeta ao anatsika ao inona ny karazana etaeta ato anatiko inona ny karazana etaeta ao anatinareo aza miezaka ny ampangina nio etaeta masina an'andriamanitra io taona maro lasy zahay tambola nisy volamena tetsatebotra tetsy nisy tantara novakiko taona maro lasy zahay tsaroko fony zany hatram'izao voalazan'zany fa nisy mpitrandraka nandeha tao ambadiky ny tendrobotry ray tetsy ary nitrandraka volamena ka nahita toerana feno tokoa de niverina izy sady nietreritra fa rehefa ody any an-tanàna de zao ny toerana isy azy hoe ifarana ny adiny rehetra ary niezaka ny laza izy hoe rapitso a de odika alavirana andray andro sisa de ho tonga ao an-tanàna izy ody ao an-tanàna ary hoe ho aminy volamena io fa kitapy maro tam'izany no azony nisy alika niaraka taminy tsy hoe mampitany fany masina amin'ny alika kory ah fa mba neoko zavatra fotsiny fa ity alika ty tamin'ny alina tsy lanty ampandriny ty mpitrandraky ty sady nanomboka ndetrehitra hoe eny rapitsy de hoentiko any volamenako rehetra ka ho tonga arak'izay niriko hatram'izay ah niriko hatrany no lehilahy mpanan-karena niriko ny anan-javatra tsara sy ny sisa ary indro fa nanomboka ny vovoy malika io satria nisy fahavalona anatony de nivoaka izy ka nanao hoe manginy de nanginy lay alika ary raha vao niverina teo ampandrina izy ka vao hanomboka tory dia nanomboka ny vovondray lay alika nitsambitsambikina teo am'ilay rojo de niverina teo ambaravarana izy nanao hoe manginy tiako fantatra ao fa ho lehilahy mpanan-karena arapitso hitanareo ary zay mba nofonofony nefa niverina ny vovondray le alika tam'y farany tsy nahafetena intsony izy ary nakeo ka nalay ny basa de nitofiriny lay alika ary matiny ozy tsy misy lako anao intsony rano marina rapitso a de ho lehilahy mpanan-karena arapitso ary napetra ny tetsy anjoro ny basiny nomeny lamosina ny varavarana de natory izy ary nisy lehilahy efa nanaraka azy andro maro ny sokosoko tao ka namono azy tsy lasa lehilahy nanan-karena izy hitanareo nampangininy ny fanairana nampitandrina zay niezaka ny teny taminy hoe efa iombavaloza ny ainy rina lasy anabavy tsy ho vitanareo mihitsy ny aza manandrana mihitsy ny ampanginan'io antso masina ao amponareo io eny amy fikambanana fiangonana amy fitanisana fanekempinoana amy fikambanana amy rafim-piangonana tokana ihany no afaka afapoan'io de ny maizy an jesosy kristy tahaka ny dera mianana maniry ny ranonony mangetaetanao toy zany ko ny fanahiko andriamanitra o mangetaetan'andriamanitra velona ny fanahiko eny misy zavatra ao anatinareo zay te ahita ny fiasan'andriamanitra mangetaetan'izany ny fanahinareo aza mionona mihitsy am'izay akoatran'izany aza vela isy pastora anao aminareo hoe mandray tanana fotsiny ilaina ataonareo ny mikambana ny fiangonana na am'ty rafim-piangonana ty aza vonono ny feo malefaka sy masiny io mampitandrina anareo zany ho avy ny andro zay atonga anareo eo amy fiafarany dy tahaka ny tyramatoa kely zay avy ao an-tanàna ny avinay hoy izy nisy tovavy nakao am'ilay fiangonana tovavy nafinaritra tokoa ary nakeo amin'ny arabe izy lava ny volony fatareo tsara sady nalama sy nangirana saiko toy ny tongolo vovofy mihitsy ny volony tato arina ary ny endriny tahaka tsy nisy manjamaso ary nisy vehivavy zatra nanibazimba azy hoe raha tsy ny versainy iny no mitoryteny aminao any ny tenako ny tiany tenenina ozy de mety ho tsara kokoa ny endrika ao nefa de indro fato reny taony reny tianao ary tena nataony nahita azy mihitsy izy ty isaky ny fanena taminy toy zany ozy malalatsaina amy pastoranay ozy fa fatany am'zany fa nahoany ianao no manao toy zao tsy de zava-dehibe loatra zany ny fomba fiakanjonao na ny fisainanao nefa zava-dehibe zany milaza ny baibolin'andriamanitra fa zava-dehibe zany ny teny rehetra no veromatsika koa tsy nraraha iny ty tovavy ty mihitsy zay nolazainy notoizany diany misionera izy io ankehitriny avy eo i raha matotan'ora io de voany aretiny taova-pananahana ka maty sakaizako no nanindrona azy tamilay tsindrona fanao amy maty ozy tamiko hoe taorinina fatesany mbola reny atrano ny fofony tsindrona nisy loka tao amy lamosiny aretiny taova-pananahana fa na izy reo aza na ireo ray aman-dreniny aza tsy nafantatra ny nakarary azy ka de maty izy fa talohany nafatesany nampianatra sekolelady izy io ary teo avokoa ny andiany sekolelady kely nampianariny ty ahita azy rehefa andeha ho any an-danitra izy ka ho avy reo anjely nibata azy ary tao ivelany pastora ny fokasigara nivezivezy tao amy lalatsara ny hopitaly fa nao iry izy rehetra rehefa ho faty izy fantatrareo zany efa fantatra izy rehetra fa ho faty izy nambarany dokotera fa teo andala-pahafatesany izy ka de niandry ny anjely ho avy izy rehetra hoe akasa tampoka teo rehefa nifanatrika tamy tena zavatra izy eny mpikambana mafana fo tao amy fiangonana izy io mpampianatra sekolelady sady mpikambana mafana fo tao amy fiangonana tianara-piangonana lehibe ty saingy rehefa nanomboka ny alana izy ka namely azy ny fahafatesany nivoaka ny masiny ary ozy very ah ozy very ah andeha tso pastor nariny ny zigara ny deniditra izy ozy hiatso ny dokotera zahay mba hanindrona anao ozy tsy tsindrona ny raiky ozy mpamitak'olona ianao eo andala-pahafatesana sady hoany amin'ny ero ary very ah satria tsy nilaza ny fahamarinana tamiko ianao
andeha atso io zazavavy godizy io ary eto atao amiko faingana izy marina ny azy miandrasa fa mbola ifanatrika amin'ny tena zavatra ianareo aza manandrana ny ampijanona n'io fahanginana masina io aza tifirina amin'ny karazana fampianarana moderna io dia ilay basy rovava eno io fampitarema ny fany masina io anio arivo zay mampitandrina anareo zano lalana sy famarinana ary fiainana tsy misy makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalako ary izy dia niteny andesika iondrika fotoana fohy tiako ihany ny amerina ny tenin'ny tompo jesosy raha mbola mieritreritra an'izany ianareo ho jesosy ao amatio 10 sambatra ny nona sy ny mangetaeta na ny fananana n'io etaeta io ao anatinareo aza dia efa fitahina tonga eo amin'ny toerana va ianareo zay mahatonga ny rafitrareo rehetra ho voaloton'ireo anaram-piangonana sy ireo antoko mpivavahana sy vondrona sy ny sisa ireo lamin'ny fiangonana madinika ara-tsosialy toy ny hoe mikambanao amin'ny fivoriana sy ny sisa ka mitety fiangonana vitany devoly veny nanao an'io rano maloto io teo aminareo ka milalao ranom-potaka eo amin'izany ianareo toy ny kisoa amin'ny fisotrona nefa tsy tena fantatrareo akory zany hoe mamaly marina ny etaetan'andriamanitra mba hita azy ho azo tsapaitanana amin'ny alalan'ny fany masina zay mivelona ao anatinareo sady voaseho raha zay ny toerana misy anareo anio ariva raha mbola mangetaetan'andriamanitra ianareo dia avelao aho ilaza aminareo hoe misy loharano feno ra avy ao amin'ny lalandrany Emanuel zay mpanota mitsopoka ao amin'io alondrano io dia voasasa mipety ny elony rehetra ilay jolay efa ho faty nahity zany ka faly an'io loharano tamin'ny andron'io ary za koa mba ratsy taka azy fa voasasa ny fahotako rehetra hatramin'ny nahitako ampinoana an'io alondrano io zay nisokatra ho any no lay ratranao dia ilay fitiavana nanafitra no venty-teniko sady ho zany ihany mandra-pahafatiko raha nananareo io etaeta io anio arivo dia ny alala misimisy ny amin'andriamanitra ka anakaiky azy kokoa tianareo fotsiny ve ny anangana ny tananareo ankehitriny raha mbola epindriana ny rehetra ka anao hoe mivavao andriamanitra o jereo reny tanany reto manerana ny firenena rehetra ankehitriny zay ampitanan'izao any atsinanana avaratra ndrefana sy atsimo ianareo zay ao amin'ireo efitrano any atsangano manandrify an'ireo pastora an'ireo ny tananareo na ianareo zay eto ka hoe maniry ianareo hoe misy zavatra ao anatinareo zay mangetaetan'andriamanitra la etaeta masina aza mpangininy zany hoy ianareo rahalahy Branham ny ika andray mandeha nandita ao amin'ny fanahy aza miakina amin'izany tsia miandrasa mandra-pahatonga an'io fahafapo io fa ny fahafenony fany masina no fidiran'ilay ampahamahafapo ka ho avy eo reo fika ny lakilosy ny fifaliana sy ny fiteny tsy fantatra ary ny dia ao amin'ny fanahy tsy ilainareo ny hoe misy mozika vao anao an'io anao an'izany ianareo rehefa eny an-dalana ao amin'ny fiaranareo anao an'izany rehefa mamafa-trano anao an'izany rehefa mamantsika eny amin'ny rindrina rehefa miasa mandrafitra na aiza misy anareo lay fifaliana tsy azavaina sy feny voninahitra no eo ankehitriny andesika ivavaka ry ray malala ny an-danitra ô lava naharitra nitatra lavo zao afatra kely an'io arivo zao nefa andriamanitra malalo aoka ny fany masinao no ampitany ny heviny amin'ny fotsy raray fa eto amin'izao fiangonan'izao an'io arivo maro ny tanana mitsangana atreny atsisy ny rindrina sy ny toerana rehetra mivavaka ho azy ireo zahay andriamanitra malalo engany io ampahan'andriamanitra mahafapo io dia Kristy lay fanantenan'ny voninahitra lay fanantenan'ny fiainana ao anatinareo mba hoe ho amin'ny tsiraray amin'izy ireo manerana ny firenenany hatrany Californie ny any New York lavitra any amin'izao dia efa ho maraina nefa miaino izy ireo any ny any New Hampshire sy manerana Boston ka hatrany Texas rehetra mandalo ny Indiana mivoaka ny Californie sy manodidina andriamanitra ô jereo reny tanany reny jereo ny ao ambadika zany tompo dia io fonona sy mangetaetany io amin'izao andro voavadika zao zay nanajambainy ny devoly ny mason'ny olona ho amin'ny fikambanana fiangonana fotsiny hozy zay ihany no ilainareo nefa raha mijery ny tenany izy ireo dia hitany zavatra fanaony sy ny faniriny te hitovy amin'ny zao tontolo zao kanefa lazainy baboly aminay hoe raha tia an'izao tontolo zao izahay dia tsy ao aminay akory ny fitiavan'andriamanitra ny fieritreretana fotsiny raha eo hoe toinona ny fomba namadiany an'io tena teny marina io ny fomba ahafahan'izy ireo milaza hoe inonay ny baiboly fa ity tsy inonay ty inonay fa ho an'ny andro efa lasy ty inonay fa toy zao ty satria nisy anaram-piangonana namily ny fisairan'izy ireo ho ao amin'ny dobo-potaka io nefa ho Jesosy na iza manaisitra teny ray avy amin'izany na manampy teny ray ao dia sorona ny anjarany amin'ny bokon'ny fiainana andriamanitra malalo raha mieritreritra ny fahatsompanantenana any amin'ny fitsarana ny amin'ireo olona nitondra fiainana tsara madio sy masina tena nakany am-piangonana arak'izay mety vitany nefa very
raha mieritreritra ny reto fariseo reto zay hatramin'ny fahazazany no fanina tao amin'ny teny nivoaka avy tamin'ny sekoly sy ny sisa masina tsy maintsy zay fa raha tsy zany de nitoraham-bato faty izy nefa ho Jesosy avy amin'ny devoly rainareo ianareo toinona ny Israely rehefa nidina teny fa ho fampitandremana ho an'ireo pentekotista manerana ny firenenany zao tompo ny amin'ny Mosesy mpaminany fa nidina tany Egypte izy mba hanatanteraka ny tenin'Andriamanitra de nitondra ny hazavana takariva ho azy ireo toinona ny nahitany an'ireo fahagagana lehibe nataon'Andriamanitra toinona ny nanarahany azy namaky ny ranomasina mena sady natao batisa tao aminy nandeha tany anefitra sady ninana ny sakafo ny anjely zay latsakafo tany an-danitra nefa nanday izy ireo avy eo niandray ny teniny rehetra rehefa niverina avy tany Kadesy Barnea atao Kadesy Barnea rehefa avy tao amin'ny tany nampanantenaina ka nanao hoe vaventy avokoa izy ireo tsy resitsika io kanefa hoe Andriamanitra efa nomeko anareo ny tany reo atreo atsisy tany ho Jesosy izy rehetra de ringana maty izy ireo very tsy nanana an'Andriamanitra na de nanao an'ireo zavatra rehetrareo azy nahita an'ireny fahagagany reny ny faly nandihy ny vezivezy teo amoron-drano niaraka tamin'ny Miriam rehefa nively ampongy izy ireo nefa telo ihany tamin'ireo roa tapitrisa no niditra tsapanay raha eo fa rehefa ny spermatozoïda reo tsimoka avy amin'ny lahy sy ny vavy no tafakambana de anankiray ihany amin'ilay ray tapitrisa no ekena tsirinaina anankiray avy amin'ny lahy no mahita an'ilay atody mahavokatra ao amin'ny vehivavy ny vavy fa ringana ny atapitrisa sisa nisy ray tapitrisa roa tapitrisa no nivoaka ny Egypte roa Joshua sy Kaleba no niditra tao amin'ny tany anankiray amin'ny ray tapitrisa raha eo miororo ny tenako raha mieritreritra an'izany ny fieritreretana fa eto tany ankehitriny de misy kristianina 500 tapitrisa ka ho 500 zany raha ho avy ianao anio ariva Andriamanitra aoko zay atsiaro fa eo ny tenin'Andriamanitra rehetra ho fampatsiahivana tsy maintsy nonay zany tsy maintsy akatoavinay fa raha hoy ianao mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba azo famelana ny elokareo ary anareo andray ny fanomezana de ny fanemasina fa ny teny fikasana de ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra na iza tsy ny tompo-Andriamantsika anatona azy Andriamanitra mbola miantso hatrany ianao anio arivo ary eo ny teny fikasana raha mbola miantso ihany ianao saingy namily ny fisainan'ireny olony reny ny mpitondra fivavahana ka nitarika an'io ho amin'izay fampianarana sekoly teolojika ny anaram-piangonana hoe amin'ny zavatra zay ilazany hoe mino fotsiny de zay mino ihany koa ny devoly saingy tsy hainy ataony niandray ny fanemasina Jodasy Iskariota de nataony zay rehetra ny hafa rehetra zay nataony mpianatra nitoro filazana tsara saingy rehefa tonga ny fotoana tokony andraisany fanemasina de nasehoany lokony Andriamanitra ho tonga saina ny amin'izany ane anio ariva ny olona manerana ny firenena fa raha tsy eo io fahatsapan'io de very izy engane ho afapo amin'ny ampahanao reny fanahy reny anio ariva tompo raha apetraka eo tananao zany anao izy ireo tompo tompona andraikitra ny amin'ny teny fotsiny zay ninony izy ireo amin'ny fony rehetra no angatahaka ary ho fenona ny fanemasina angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy zany amen tiako izy tiako izy satria ny tiay mialoha ka maty ho famonjenay teo amin'ny hazo tao Kalvari izy va no ampahamahafapo anareo la ty azy amin'ny fonareo rehetra va ianareo ankehitriny entitra matetika ireo tenireo kanefa ira amin'ny fanasika ankehitriny eny ny tsirairay amintsika eto raisotanana ny rahalahy eo akaikinao ny raha vavy ka atao fotsiny hoe Andriamanitra hitanao ry mpivahiny raha iratsika indray zany tiako izy tiako izy satria ny tia mialoha ka maty ho famonjenahay teo amin'ny hazo tao Kalvari
efa nyfandray tanana sika rehetra zao akipio fotsiny ary ny maso raha irao mifanahy sika ankehitriny asandrato eo amin'ny tananareo. tiako izy, tiako izy, satria ny tia mialoha. Ka maty ho famonjena ahy. Teo amin'ny hazo tao Kalvari. Oh, tsy magaga va izy? Magaga, magaga. Jesosy, izy mpanolo-tsaina, andrian'ny fiadanana, Andriamanitra tsy toy izy. Oh, namonjy ahy, miaro ahy amin'ny ota sy ny enatra rehetra. Magaga lahy mpanavotro de raina ny anarany. Oh, magaga, magaga. Jesosy, izy mpanolo-tsaina, andrian'ny fiadanana, Andriamanitra tsy toy izy. Namonjy ahy, miaro ahy amin'ny ota sy ny enatra rehetra. Magaga lahy mpanavotro de raina ny anarany. Oh, feno hafaliana tokoa va ianareo noho ny fahatsapanareo miaraka amin'ny Kristy? Move tsy mahafinaritra izy? Move tsy mahafapo izy? Very hafa iny, voavonjy azy zao. Afaka mifanamelohana. Nanome fanafana sy famonjena feno Jesosy. Namonjy ahy, miaro ahy amin'ny ota sy ny enatra rehetra. Oh, magaga lahy mpanavotro de raina ny anarany. Oh, magaga, magaga Jesosy, izy mpanolo-tsaina, andrian'ny fiadanana, Andriamanitra tsy toy izy. Oh, namonjy ahy, miaro ahy amin'ny ota sy ny enatra rehetra. Magaga lahy mpanavotro de raina ny anarany. Inonareo ve fa araka soratra masina zany? Ony baiboly mety hafa tanana manaova ikam-pifaliana ho an'ny tompo. Fantanareo fa nanira trany aho amin'ny lalao mozika. Ny zanako vavy Rebeka mianatra piano, ny zanako lahy mianatra trompetra, fa za nianatra zava-maneno misy kofehy folo. Magaga, magaga Jesosy, izy mpanolo-tsaina, andrian'ny fiadanana, Andriamanitra tsy toy izy. Namonjy ahy, miaro ahy amin'ny ota sy ny enatra rehetra. Magaga lahy mpanavotro de raina ny anarany. Ty azo venareo mizotra ao amin'ny fahazavana mahafinaritra. Eo amin'izay misy famindrapo mamirapiratra. Mamiratra manodidina atsika na andro na alina. Jesosy lay fahazavana ho an'izao tontolo zao. Mizotra ao amin'ny fahazavana sika, fahazavana mahafinaritra. Avy amin'izay misy famindrapo mamirapiratra. Mamiratra manodidina atsika na andro na alina. Jesosy lay fahazavana ho an'izao tontolo zao. De raha ho amin'izay rehetra ao anatinao Andriamanitra. Rehefa hiampita reo masina, rehefa hiampita reo masina. Tompo, tiako isany aho. Rehefa hiampita reo masina.
rehefa satroina ho tompony rehetra izy, rehefa satroina ho tompony rehetra izy. Tompo, tiako ho isany aho. Rehefa satroina ho tompony rehetra izy. Rehefa andahy ny amiratra ny masoandro, rehefa andahy ny amiratra ny masoandro. Tompo, tiako ho isany aho. Rehefa andahy ny amiratra ny masoandro. Tianareo va zany? Manontany tena ankehitriny raha efa nivafony tongotrareo, tsy mandiha entsony anareo any amin'izao tontolo izao. Tsy zay, andesika kapokapoka tongotra ho an'ny tompo. Ho an'ny tompo, efa niovafo ve ny tananareo ka tsy mangalatra intsony? Niovafo ny molotrareo ka tsy mandanga intsony? Aza atao andoha fotsiny ny fivavahana, fa ataovy maso ny tenanareo rehetra. Zany no isy, ny maizy ny olona rehetra no ilainy. Marina zany, ankehitriny andesika ite tongotra. Rehefa hiampita reo masina, rehefa hiampita reo masina. Tompo, tiako isany aho. Rehefa hiampita reo masina. Rehefa hiampita reo masina. Rehefa hiampita reo masina. Tompo, tiako isany aho. Rehefa hiampita ireo masina. Asandrato fotsiny tananareo ankehitriny. Rehefa hiampita reo masina. Rehefa hiampita reo masina. Tompo, tiako isany aho. Rehefa hiampita ireo masina. Rehefa satroany ho tompony rehetra izy. Rehefa satroany ho tompony rehetra izy. Tompo, tiako ho isany aho. Rehefa satroany ho tompony rehetra izy. Tia azy va ianareo? Fa mizotra ao amin'ny fahazavana sika. Izy ilay fahazavana, fantatrareo tsara. Ao amin'ny fahazavana mahafinaritra zany. Eo amin'izay misy famindram-po mamirapiratra. Mamiratra manodidina antsika na andro na alina. Jesosy lay fahazavana ho an'izao tontolo izao. Inonareo ve fa izy ny fahazavana zao tontolo izao? Mino va ianareo? Ho Paoly, raha mira de hira ao amin'ny fanahy, raha mivavaka de hivavaka ao amin'ny fanahy. Hitanareo, na inona ataonareo ataovy amin'ny fanahy io rehetra io. Marina zany. Ary ny fanahy no mamelo laina ny teny. Tsy zany ve? Marina zany. Eny tompoko. Manambara ny olo-masiny fahazavana rehetra. Jesosy no fahazavana zao tontolo zao. Fahasoavana sy famindram-po no ao amin'ny anarany. Jesosy no fahazavana. Inona ary no ataotsika? Mizotra ao amin'ny fahazavana sika. Fahazavana mahafinaritra. Eo amin'izay misy famindram-po mamirapiratra. Mamiratra manodidina antsika na andro na alina. Jesosy no fahazavana zao tontolo zao. Azafady raha nampikorotana ny mpitendry zava-maneno zany aho, fa tsy tompony tenako tsotro zao. Tsy misy fantatro tsara mihoatra no midera fotsiny. Zay ny fomba fanaovan'ny tena azy. Eny tompoko, makasitraka noho ny amin'ny zao anjaro zao rira lamaka ny fatongavako sy nananako fimbonana niaraka taminareo sy ny fiangonanareo teto anio arivo. Amin'reto olona mahafinaritra rehetreto, ho anareo nanandratana mba handraisana ny batisa ny fany masina. Matoky fanatona ny pastora Maky eto ianareo na ny sasany amin'izy ireo ka ao amin'ny efitra anankiray eto. Ary tsaro fotsiny fa rehefa ntonon'Andriamanitra ny teny tamin'ny voalohany nanao hoe misy de tsy maintsy nisy zany. Ary hoy izay sambatra izay nona sy mangetahita ny fahamarinana fa izy no voakisany. Hitanareo, tsy maintsy mitrangy zany. Tongava mitsidika ny pastoranareo eto ary toano izy rehefa mitondro filazantsara. Eny, andeha indrasika hira ny hira fahiny io tiako tsotro zao zany. Mizotra amin'ny fahazavana sika. Hoy Jesosy zany fahazavana. Nefa ao aminy ianareo, hitanareo. Ahoana ny idiranareo ao aminy? Ikambana aminy ve? Tsia. Fangovitana ve? Tsia. Ny batisany rano ve? Tsia. Fanahy iray ihany no nanaovana batisantsika ho tena iray, de ny tenany Kristy. Ary misy fanomezam-pahasoavana sivy ao amin'ny teny io.
zay miasa ao amin'ny tena tsirairay dia ny fiangonana tsirairay fa apôstôlika zany raha mba misy fantatry ihany ny amin'io marina zany koa mizotra hatrany ao amin'ny fahazavana sika ao amin'ilay fahazavana mahafinaritra eo amin'izay misy famindram-po mamirapiratra eny ary mamirapiratra manodidina antsika na andro na misaotra rahalahy tena kasitrahako zany